amen. Aiza misy an'le hoe katsao fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zavatra rehetra ao amin'ny baiboly ao amin'ny Matio, ao amin'ny Lioka. Matio toko fahaenina, Matio toko fahaenina dia ny andininy fahatelo amin'ny telopolo. Matio toko fahaenina andininy fahatelo amin'ny telopolo dia zao ny voasoratra: fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Efa haitsika izany teny izany, efa fatatsika izany teny izany, efa miteny aritsika hoe zany ve efa hay zany efa fantatra e, zany efa are foana. Fa io tenin'Andriamanitra io vaovao foana io isan'andro, lazaiko anao zany. Rehefa ianao no manana fanetretena, manana fahitsim-po ary mangetaeta misokatra ho an'ny tompo isan'andro, dia rehefa mihaino an'ity ianao dia tsy leo mihitsy. Amen. Rehefa mandray an'ity tenin'Andriamanitra ity ianao tsy monamonaina. Rehefa mandray an'ity tenin'Andriamanitra ity ianao dia ohatry ny vaovao isan'andro. Tanao itsika rehefa misakafo, misy sakafo verimberina eo anatin'ny herinandro, zay ny vary moa dia miverina intelo isan'andro, mety miampy an'izay ary raha ny sasany. Fa mahasoantsika foana mizatra entin'iny foana ao antsika, izany loaka ho an'le sakafo, misy zavatra entin'iny foana ao anatiny. Dia tahaka izay ty tenin'Andriamanitra ity, tsy hoe efa reko zany, efa haiko zany, efa fantatro zany dia tapitra eo. Ohatr'izay velombelomina foana ny fanahinao, mamelombelona ny fanahinao ny tompo. Amen. Dia manome an'izay teny izay izy: ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetrarehetra izany. Torotenina nataon'i Jesosy tao an-tendrombohitra ity, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana hanampy anareo zany rehetrarehetra izany. Rehefa ndresaka tamin'ny mpianatra izy, rehefa nitoriteny teo an-tendrombohitra izy, dia any faraparan'ilay torotenina dia nametraka an'izay izy: ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy anareo zany rehetra izany. Lehibe Jesosy, tsara ny tompo. Soratsika ny tompo aloha manome an'ity fotoana ity ny toerana tiako lazaina mandra-piandra ny sasany izay maka-toerana. Ny tompona andraikitra eto amin'ny lycée Zézéry-Bervelo sy izay manapa-kevitra ny amin'izany nanome alalana malalaka afaka anofanany toerana, dia isorana anazy zany ahafahana mamafia fa mila an' Jesosy ty Antananarivo ty. Zay mila an' Jesosy ty Antananarivo ty, mila tenin'Andriamanitra madio ty Antananarivo ty, mila rano madio, mila sakafo madio ty Antananarivo ty. Anatin'izany ako, anatin'izany ianao mety mandalo koa eto anao Antananarivo, fa mila an' Jesosy Madagasikara, mila an' Jesosy izao tontolo izao. Ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy anareo zany rehetra zany. Ataova kitsika kely eny ambonimbony inona tonga an' Jesosy niresaka an'izay. Andininy fa 5:20. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo dia izay hoaninareo na izay hosotronareo, na ny amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo. Mova ny aina tsy mihoatra noho ny hanina, ary ny tena noho ny fitafiana. Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitaona ho any an-tsopitra ireny.
ary ny rainareo izay any an-danitra mamerona azy. Motsy mihoatra lavitra no reny va ianareo, ary iza ao aminareo na dia manazy no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja azy, ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo. Dinio tsara ny faniriny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny. Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninahiny rehetra azy tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha ny ahitra any an-tsaha izay any anio no ka tsipy any apatana rapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy mainka ava ianareo ry kely finoana dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no haninay, na inona no sotronay, na inona no tafianay. Fa izany rehetra izany dia katsahany jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo izany rehetra izany, ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy ampy ho an'ny andro ny ratsy misy eo ao aminy. Amen. Raha mamaky io ny teny itsika ohatrany hoe amin'izao fotoana 2017 zao misy le izy no tenenina, nefa efa tamin'ny taona 2000 taona mahery tany. Fa raha mamaky io itsika dia tsy miteny aminao ve le teny hoe maninona ary ianao manany amin'ny sakafonao, maninona ary ianao manany amin'ny fitafianao, maninona ary ianao no manany amin'izay hainao, maninona ianao manany amin'ny hoe fiainana isan'andro. Dia ozy ny tompo hoe jerevo ny voninkazo eny an-tsaha, jerevo ny zava-maniry eny an-tsaha, tsy mamoly reny, tsy miasa reny, fa reny ampitafian'Andriamanitra fahatsarana, ampitafian'Andriamanitra voninahitra. Ianao ozy izy mihoatra lavitra anao reny, rainareo ozy izy mampitafy azy. Ianao ve tsy maika mihoatra lavitra anao izany? Dia maninona nefa ianao tsy mihinana indraindray, maninona nefa ianao no ransahirana indraindray, maninona nefa tsy manampy anao le zavatra rehetrarehetra indraindray, maninona? Nefa ny fanalahidy lazay ny tompo dia ozy izy hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anareo izany rehetra izany. Ozy ianao zay efa mikasaka e, tsy mbola manampy aho foana le izy. Dia zay le lazaiko teo, sao dia mikasaka fa diso fikasaka, sao dia diso fomba, sao dia diso fanao, sao dia diso lalana. Fa marina ny tenin'Andriamanitra ary tsisy ady hevitra fa ozy izy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany manampy ny zavatra rehetra, manampy ny zavatra rehetra. Anaty zavatra rehetra zay sakafo, fitafiana, zay mombamombanao rehetrarehetra, vaolana ho anao, vaolana ho asy ianao, dia ny fikatsahanao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Fikatsahanao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Maninona mbola tsy manampy ny zavatra rehetra, maninona tsy mbola manampy ny zavatra rehetrarehetra? Mandaika be zany Andriamanitra sa fa tena lany andro ty teny ty, fa efa 2017 zao fa enjana be ny fiainana, tsy lany daty ty, tsy lany daty zany ty, fa narovina mbola tsy tonga Jesosy lanitra sy ny tany ozy olevina, fa ny teniko manino tsy olevina. Manan-kery foana ty, manan-kery foana ty, andramoka izao fa tsara Jehovah, sambatra izay mialoka aminy, zay rehetrarehetra ambarany dia marina. Tsy Andriamanitra izy raha tsy marina ny zavatra lazainy. Ny olombelona no mety ho diso ny filazany. Ozy izy hoe Andriamanitra tsy taka ny olombelona ka andaika, na taka ny zanak'olona ka mitaka, motsy efa nilaza fa izy ka tsy nefainy. Fa lazainy zay lazainy dia hainy tanterahana. Dia mampalahelo ny zavatra misy eto Madagasikara, tsy fampilazan'izany eto tsika fa tsika efa samy malala. Raha ny fiainanao koa ary mety ozy anao mampalahelo mihitsy ny fiainako, fa fanalahido anao zavatra tenen'ny tompo anao dia ozy ny tompo hoe katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana, katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana. Dia eo amin'io katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana io tsika zany zao. Ohatran'ny ao zany hoe mikasaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, afaka miteny tsika sa ozy ianao hoe zay zao no ale eto, ianao zao no asay niteny an'izay, fa mino avy efa miaina amin'izay fahafahatsika azy tsika, fa ohatrany ahoana aminao hoe zany hoe katsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Inona ny atao zany? Ohatrany ahoana zany ny atao?
mivavaka misaotra mivavaka ozy izy ka tsy ao fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany ao anatin'izay mivavaka misaotra ny hafa fandiniana ny teniny fandiniana ny teniny ao amin'ny baiboly misaotra mankatoa ny tenin'andriamanitra raha izay mandray an' Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy iray faharoa mandinika ny tenin'andriamanitra isan'andro isan'andro dia iainana alalana sitrapony fahatelo mizara an'le izy mbola tsy nafantatra sy mbola tsy nalala ny famonjena zay dia mifanefany hanampy ianareo zavatra rehetra misaotra ny tompo misaotra betsaka ny hafa manompo azy manompo azy miala amin'ny fahotana dia ndao hidirantsika zany io fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana zava-dehibe zany fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana misaotra nareo ny efa fizaranareo teo katsao aloha amin'ny teny frantsay izy dia hoe chercher premièrement chercher d'abord zany hoe alohan'ny zavatra rehetrarehetra priorité amin'ny priorité dia ny fikatsahanao ny fanjakan'andriamanitra atao voalohany aminao voalohany indrindra aminao lahara-pahamehana zay lahara-pahamehana aminao nikatsaka ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana fa za milaza aminao maro ny tenin'andriamanitra io manampy anao ny zavatra rehetra fa misy mandeha mivavaka misy mandeha makany amin'ny tenin'andriamanitra misy makany amin'ny tranon'andriamanitra misy mandinika tenin'andriamanitra misy manompo an'andriamanitra fa tsy mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra fa mikatsaka ny zavatra rehetra amin'ny alalan'izay zavatra izay so dia iverinao hoe rehefa mivavaka dia mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra rehefa manompo an'andriamanitra dia mikatsaka ny fanjakan'andriamanitra fa eo amin'ilay manompo eo amin'ilay mivavaka eo no mila jerena tsara fa voalaza hoe katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana anampy ianareo ny zavatra rehetra fa tsy hoe katsao aloha ny zavatra rehetra amin'ny alalan'ny fivavahana amin'ny alalan'ny fanompoana an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanaovana asa an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fandehanana any amin'ny toeran'ny fivavahana isan-karazany katsao zavatra rehetrarehetra dia avy eo hitanao satria matetika ny olona lazaiko amintsika zany ny antony ivavahany dia nikatsahany any zavatra rehetra marina sadiso ny antony ivavahany mialatsiny amin'ny lazan'izay dia ny mahazo ny asa ny antony ivavahany dia mba ilamina ny tokantranony ny antony ivavahany dia ny azo vady misy maharatsy an'izany hoe fa fanjakan'andriamanitra ozy izy katsao aloha ny fanjakan'andriamanitra tsisy maharatsy mihitsy hoe mitady asa miasa tsisy maharatsy mihitsy hoe hositrana tsy misy maharatsy mihitsy hoe hanambady fa indraindray tsika olombelona aloha tsika tsy mety tsara velatsia ny antony ivavahantsika dia satria be problème tsika ny antony ivavahantsika satria tsy be olana be tsika aza mamorona aza mandaika fa zay ny zavatra misy zay ny antony ivavahantsika dia satria dia ho afaka amin'izao tsika dia ny olona zany raha afaka amin'izao milamina ny tokantranony milamina ny fiainany manambady izy raha nanan-daoly zay raharehetra zay tsy ilainy no mivavaka zay tsy filana ny fivavahany io ko izy milamina dia aiza zany le fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinany hanampy anao ny zavatra rehetra fa raha ohatra ka ty filazantsara ty mitoritsika ka resaka ny zavatry ny tany no ambarantsika resaka fahombiazany atao tany no ambarantsika resaka materiel sy azona materiel ny ambarantsika dia betsaka ny tsy anatona anao ny manana materiel sy ny mpaneofefo tsy raharahantsony zay raha manana mihoatra noho zany torinao zany ozy fa inona le fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana anampy ianareo zany rehetra zany aiza ho aiza zany le fanjakan'andriamanitra sy ny fahamarinana resaka materiel resaka famahana olana marina fa miteny mihitsy Jesosy hoe makanisa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesatra etana izahoana mevy anareo fitsarana
tsisy tsiny mihitsy, ary tsisy fanakanana ary tsisy fahotana raha ohatra ka marary ianao dia manatona an Jesosy. Jesosy raha teo no miteny hoe makanisa ty amiko, izay mavesatresatra tsy miasa fatratra, izany me fitsarana. Jesosy raha teo no miteny an'izay ka anatin'izay olana zavatra mahazo anao zay tsy ampy aminao, dia izay mihitsy no isotomany Jesosy ianao. Be da be ny zavatra ataon'ny tompo mitranga eo amin'ny fiainantsika zay tsy araky ny eritreretintsika, tsy araky ny etaetantsika, tsy araky ny zavatra ao anatsika, fa ataon'ny tompo mitranga mba hanatona antsika an Jesosy. Halleloja. Fa raha mirolona be le fiainana, tsisy problema, dia adinontsika Andriamanitra, adinontsika ny tompo. Fa sy ny tompo fa endry, sy ny tompo fa endry, sy ny tompo fa tsara sy mahafinaritra, dia ataony misy problema ny fiainanao, ataony misy ady ny fiainanao, ataony misy vesatra ny fiainanao, ataony misy zavatra tsy tena araky ny eritreretinao ny fiainanao, mba tonga anao hitady azy foana, hifikiranao amin'ny foana. Fa nefa rehefa avy eo anao rehefa manatona azy, dia hoy ianao hoe tsy le resaka problema mava fotsiny, fa tena ianao mihitsy Jesosy mahafinaritra ahy, ianao mihitsy ny tena tiako, ary ianao mihitsy ny tena dia tafika ianao mihitsy, fa tsy resaka hoe iny afa nahazo vady, iny afa nahazo asa, iny afa sitrana, fa tena mbonina zay rehetrarehetra zay aseho an Jesosy ianao, fa izy ny tena zavatra rehetra. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Hoy ny tenin'Andriamanitra hoe ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Raha mijery ianao fanoharana be da be ao anaty Baiboly ao anatin'ny filazantsara, dia miteny misy ny tenin'Andriamanitra rehefa manambara Jesosy manao fanoharana, dia Jesosy miteny foana hoe ary amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny virjiny folo, amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy izay nandeha nandranto, ary amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nafafy, amin'izany ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny farantsa very sy ny maro samihafa. Ty fanjakan'Andriamanitra ty zava-dehibe, matoa Jesosy niteny azy. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra. Tiako apetraka amintsika androany ny fanjakan'Andriamanitra ny resahana amintsika eto. Ny fanjakan'Andriamanitra ny resahana amintsika eto. Tsy miteny izy hoe ka tsao aloha ny fanjakan'ny protestant, dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Zay mela zay. Sa ny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'ny katolika sy ny fahamarinana, dia hanampy ny zavatra rehetra. Sa izy ny teny hoe ka tsao aloha ny fanjakan'ny evanjelika, tena izany ve izy? Ahoana ozy izy? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, zay ny katsahana ary zay no ambara. Fa amin'izao fotoana nge ny olona rehefa hitory aminao dia miteny izy hoe avaizy nareo, izy nareo. Rehefa miteny anao zay tsy aiza tsy aiza, zay an Jesosy, dia zay aizako tsy zany an Jesosy fotsiny zany, na nareo katolika, na nareo protestant, na nareo evangelika, na nareo témoin, tsisy an'izany eo amin'ny Jesosy. Jesosy raha tonga teto tany, tsy niresaka mihitsy dénomination, tsy niresaka mihitsy Jesosy fikambanana, tsy niresaka mihitsy Jesosy antoko, fa Jesosy rehefa tonga teto tany dia ny fanjakan'Andriamanitra. Halleloja. Raha nambaran'izao afatra zao tsika, raha nambaran'izao afatra zao zahay, tsy ny fanjakanay no ambaranay aminao, zay koa moa tsy manana fanjakana raha teo, fa ny fanjakan'Andriamanitra, ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra no misy anay. Tsy hanambara fanjakan'olombelona, tsy hanambara fanjakan'ny tany, sa manambara fanjakan'ny tany. Ka tsao aloha ny fanjakan'ny tany, ka tsao aloha ny fanjakan'ny malagasy, ka tsao aloha ny fanjakan'ny anglisy, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana, fa isika olombelona dia voavily ny saitsika, voavily ny fiazakazantsika, voavily ny fotsika, dia lasa misy fisaratsarahana, lasa misy fitsitokotokona. Nefa ny fanjakan'Andriamanitra fanjakana ray ihany. Zay rehefa tonga ao an-tany ao fanjakana ray ihany, rehefa tonga eto tany eto fanjakan'Andriamanitra fanjakana ray ihany. Fa amin'izao fotoana fanjakana be da be, fanjakan'Andriamanitra, fanjakan'ny antoko zao, fanjakan'ny fikambana zao, fanjakan'ny fikambanana ry, fanjakan'ny fiangonana zao. Tsia ao amin'ny Jesosy tsisy an'izany. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy, Jesosy dia ampy. Halleloja.
dia averina ny aton'izao afatra zao tsy hitaonantsika amina tokom-pivavahana, tsy hitaonantsika amina fanjakana sy toeram-pivavahana anankiray. Roa volana ihany tsika eto dia samy mparitaka andray zay, satria ho Jesosy hoendana dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mandehana mitoriany filazantsara dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Roa volana ihany aloha nomeny Jesosy, vitsy zay samy mandeha antsika, samy mizara antsika, samy miaina araka ny tenin'Andriamanitra antsika. Fa tsika tsy hanambara olombelona, tsika tsy angorombola ny fivavahana, zay zavatra misy amin'izao fotoana. Lasa angoronam-bola ny fivavahana, lasa ananganana azona materielina ny fivavahana, lasa hiazakazahana amin'ny resaka materielina ny fivavahana. Fa raha mamaky ianao ny tenin'Andriamanitra eo Matio dia hozy Jesosy hoe aza miary arena ho anareo ety an-tany zay misy kalalao sy arafesina manimba sy misy jiolahy mpangalatra manambitrano, fa miary arena ho anareo any an-danitra. Any tsy misy kalalao, any tsy misy arafesina manimba, any tsy misy jiolahy, tsy misy mpangalatra manambitrano, fa any amin'izay toeran'ny arenao dia any ny fonao. Fanjakan'Andriamanitra zany voalohany indrindra ao an-danitra, voalohany indrindra ny fanjakan'Andriamanitra ao an-danitra io fa tsy eto tany. Raha hitory filazantsara tsy resaka zavatra ny tany, tsy resaka hoe aviva aty aminay fa tena ngeza be ny tranonay aty, ngeza be ny fivoriam-bavakay, betabe betabe ny mpivavaka ka miditry ny telo na miditry ny efatra, betabe ny pastera afaka mandray anao. Tsy zany no ambaranay aminao, ary tsy zany ny filazantsara, tsy zany ny fanjakan'Andriamanitra. Olombelona daholo ihany zany ary zavatra ny foron'olona, fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'Andriamanitra ambara aminao dia le fanjakana any an-danitra. Ho potika ty tany ty, ho ravy zao rehetra zao, ho levony zao rehetra zao. Tsy hitanao fa efa manantanina ny 3e guerre mondiale. Zavatra kely monja fotsiny dia efa apoka ny ady tena ady, efa misy zany ny ady amin'izao araka vavy, araka teny, araka fandrahonany, araka fandrahonana, araka ny sisisa reo Amerikanina sy ny Koreanina tavaratra, reo ao Moyen-Orient reo fa milaza daholo fa zay mahay manana ny arme afaka motika, afaka andreva. Zany hoe zavatra kely fotsiny dia ho potika ty tany ty. Ka ty tany ty ve no torinao? Tonga avy ianao hivavaka ty aminay fa iroborobo ny asa, iroborobo ny tokantrano azo an'izao. Tsy nisy an'izany mihitsy fitoriana nataon'i Jesosy tato, tsy nisy an'izany mihitsy fitoriana nataon'ireo apôstôly reo tato, fa rehefa nitory reo dia ny fanjakan'Andriamanitra ny nambarany. Zay rehefa manambara Jesosy mihitsy no ny teny ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Vakio kely ange ny fitoriana zay nataony i Jaune rehefa nanomboka ny fitoriany Jaune any amin'ny Matio toko fahatelo andininy faharoa, Matio toko fahatelo andininy faharoa. Rehefa hanambara ny tenin'Andriamanitra Jaune mpanao batisa zay nialo lalana an Jesosy, lay faminaniana nambarany Isaia, i Jaune mpanao batisa zay voalaza tany amin'ny Isaia io tonga io, dia hoy izy Jaune hoe andininy faharoa, mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Fanjakan'ny lanitra nambarany Jaune mpanao batisa, tsy niresaka zavatra hafa izy, tsy niresaka tokom-pivavahana izy, tsy niresaka rafidrafitra sy fombafomba izy, tsy niresaka anarana zay ny foron'olona izy, fa ny fanjakan'Andriamanitra, ny fanjakan'ny lanitra no teneniny. Dia mahita ianao ny tantaran'ny Jaune tany anefitra nitory, ary rehefa tany anefitra Jaune dia nikikika hoe mibeba ianareo efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Rehefa tany anefitra Jaune dia inona ny fitafiany Jaune dia hoditra rameva. Inona dikan'izay? Hoditra rameva, biby maloto, biby tsy madio, nefa zay no tafiny. Mety maimbomaimbo zany fitafiany zany, fa ny hevitra zany dia zao: mpaminany navesatra tao anatiny noho ny fahotana nisy teo amin'ny fiarahamonina, navesatra tao anatiny noho ny tsy fahamarinana zay nisy, noho ny tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, dia navesatra ny tao anatiny ary nitondra n'izany vesatra zany izy. Tsy vesatra ny fahotana akory tahaka ny hoe Jesosy nitondra fahotana, tsy zay ny Jaune, fa i Jaune navesatra satria ny tany dia feno aizina ary tsy nanaraka ny tenin'Andriamanitra, ka navesatra tao aminy nanambara ny afatra hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra, mibeba ianareo.
ato amin'ny Matthieu ihany koa avy eo rehefa vita ny fampidirana, satria Jaona mpanao batisa nanao fampidirana an Jesosy. Vita ny fampidirana Jaona mpanao batisa, nialy Jaona mpanao batisa, maty mihitsy moa Jaona mpanao batisa noho ny fitoriany ny fanjakan'ny lanitra. Azonao ve zany? Noho ny fitoriany ny fanjakan'ny lanitra dia nanino Jaona mpanao batisa? Maty. Ohatry hoe noho ny fitoriany ny fanjakan'ny lanitra dia nanan-karembe lasa mpahanefoefo teto tany izy, lasa tena miliardera sy milionera. Zay toriana aminao eto Antananarivo, sy eto Madagasikara. Fa ny fanjakan'ny lanitra zay ambara eto, ny fanjakan'ny lanitra zay lazainy Jaona dia natonga azy ho tapa-doha. Natonga azy ho tapa-doha satria ny fahamarinana ny nambara. Satria zavatra tokony ahitsy no nyteneniny, ary ny zavatra tokony ho arenina no nambarany, fa tsy nanafosafo na nanao teny faminaniana satroka sy napatorolona tamin'ny resaka filazantsara ny tany sy resaka materiel, fa nyteny izy hoe mibeba ianareo. Teny moa nafaty any Jaona, nafaty any Jaona dia noho ny tenenany any Heroda hoe vadiny rahalanao no vadinao. Tsy nisalasala izy niteny an'izay, tsy nisalasala izy mpaminany, izy niteny amin'ny mpanjaka no tenenao an'izany, manam-pahefana momby zany. Fa eno n'ilay tenin'i Jesosy hoe aza matahotra zay mamono ny tena, fa tsy mavita mandefa mamono anao any amin'ny fahaverezana. Fa matahora le sady mavita mamono ny tena no mavita mamono anao mankary amin'ny fahaverezana. Zay ny natahorany Jaona. Ary rehefa natahotra an'izay izy, tsy maintsy nanambara zay fahamarinana natao anatiny, tsy maintsy nizaka fahamarinana natao anatiny, satria tehirisy tao anatiny, tehirisy tao anatiny. Taka Jeremia hoe Jeremia hoe na tsy te hiteny ary tsy afaka mangina satria misy mamay be ato anatiko ato. Jeremia 3:20. Dia tsy afaka mangina fa tsy maintsy manambara, tsy afaka mangina fa tsy maintsy manambara. Ianao koa androany zay tonga eto androany, amafazany tompony teny ianao androany, amafazany tompony afo ianao androany, dia hiteneko amin'ny anaran'i Jesosy tsy angina intsony ianao. Amen. Tsy angina intsony ianao fa hanambarany ity filazantsara ny fanjakany ity sy ny fahamarinany, fa tsy ilaza ny filazantsara ny tany ianao, tsy resaka materiel ianao, tsy resaka zavatra vola sy arena ianao, fa ny arena sy ny volanao Jesosy Kristy. Halleloja. Fa natapa-doha azy ny tenenana an'izay tonga azy nigatra dia nitapa-doha. Filazantsara an'Andriamanitra mahafaty. Ahoana zany? Saodozonareo alao andeha hody fotrany hafahafa zany filazantsara voalaza mahafaty io. Jesosy koa ary maty, Jaona mpanao batisa maty, ry Paul maty, ry Petera maty. Nahafaty an'ireo dia novonon'ireo satria nilaza ny fanjakan'Andriamanitra. Nilaza ny fanjakan'Andriamanitra ireo dia novonona. Tsisy milaza ny fanjakan'Andriamanitra zany ka mahazo tehaka. Zay koa anao zany, tsisy milaza ny fanjakan'Andriamanitra zany ka mahazo tehaka. Fa ny mahazo tehaka zay dia miresaka filazantsara ny tany izy zay, mpaminany santoka izy zay, ao anatin'ny loto sy ny fitaka sy ny fahotana izy zay, dia mahazo tehaka. Fa dinio baiboly io, dinio baiboly io manomboka any amin'ny Genesis ka hatrany amin'ny Apokalipsy. Fa lazaiko aminao fa zay olona nanambara ny fahamarinana tao, nijoro tamin'ny fahamarinana tao, ny hafarany dia ny vonona noho ny fahamarinany. Ka andeha anao sa tsy andeha, hijoro anao sa tsy hijoro, ho toizantsika ty sa tsy ho toizantsika. Halleloja. Io zany dia izao hoe fahafatesana zoky tombo nosy Paoly, fahafatesana na zoky tombo nosy Paoly. Nanomboka an'io fahafatesana io dia tany amin'ny izy Kaina, i Abela, vonoany Abela noho ny fahamarinana. Zay nisy fialonana atao amin'ny ralahany, dia rehefa nialona ny ralahany dia vonoany Abela satria nialona i Abela, nefa le nitoro ny fahamarinana, nanambara ny fahasaran'Andriamanitra, nisy fialonana. Io fanjakan'Andriamanitra io dia milaza ny fahamarinana io, tsy mitsitsitsitsy io. Rehefa diso dia tenen'ny fanjakan'Andriamanitra diso. Na président république ianao,
na conseiller président république ianao, na inona ianao, na izy ianao rehefa diso ianao dia ambarany tenin'Andriamanitra rehefa diso, ary rehefa miteny ny fanahy ary mampiteny ny fanahy mampiteny ny tsirairay dia manambara. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny Isaia hoe izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, izao ny fiantsonao fa aza atao malemy, ambarao amin'ny oloko ny fahatsarany, ambarao amin'ny oloko ny fahalebiazany, ambarao amin'ny oloko ny tena mba tsara be azy, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Halleloja. Fa rehefa ambara amin'ny olona ny fahadisoany tezitra izy, rehefa ambara ny olona ny fahadisoany miandrikendritoana aminao izy, fa zay ny lazain'ny tompo, ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany. Ty fireneny ty manaja amin'ny olona fa ny fony kosa lavitra, lavitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra zany voalohany indrindra dia zay: vonona ianao no fato an'i Jesosy, vonona ianao nijoro amin'ny fahamarinana, vonona ianao hijoro amin'ny rariny, vonona ianao hijoro amin'ny nitsy na afatin'ny tenanao ary zany. Sarotra ange zany. Fa ny teny mihitsy Jesosy eo amin'ny jaoninao hoe raha vao tsy milatsaka amin'ny tany ny voambary ka maninona dia maninona dia mitoetra foana izy. Fa raha maninona, fa raha maty izy dia mamobe, raha maty izy dia mamobe, raha maty izy dia mamobe. Zany hoe io filazantsara amin'ny fanjakana io dia tsy fijerevanao ny tenanao sy ny confortnao ntsony, tsy fijerenao ny tenanao sy ny mombamombanao ntsony. Ahozy Paoly hoe tsy raharaiko ntsony momba, tsy raharaiko ntsony zay tena confortko, tsy raharaiko ntsony zay zavatra mety afinaherinaritra. Tsy zay ntsony mamaky anahy, fa mamaky anahy dia ny anambaran'ilay fanjakan'Andriamanitra, ny anambaran'ilay famonjen'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra. Voalohany indrindra raha te hiditra ny fanjakan'Andriamanitra ianao dia poeny ianao aloha. Inona ny dikan'izany depoeny zany? Mientaka daholo zay zavatra tsy tian'Andriamanitra eny aminao, mientaka daholo zay rehetrarehetra tsy fahamarinana any aminao, mientaka daholo zay rehetra fiebebona sy fizahozahoana sy fireharehana sy fieveranao zavatra mombanao aminao rery. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra manohatra ny mpiavonafona fa manome fahasoavana ho an'ny manetry tena. Voalohany indrindra ny fanjakan'Andriamanitra dia zay hoe maty ny amin'izao tontolo zao, maty ny amin'ny fahotana, maty ny amin'ny filana. Dia indraindray zavatra tadiavinao dia noho ny filanao fa tsy ilainao, indraindray zavatra tadiavinao dia noho ny te hisehoseho, indraindray zavatra tadiavinao dia zavatra tsy tadiavin'ny tompo ho anao. Ahoana ozy Jakoba any amin'ny epistily: mangataka nareo fa tsy mahazo, satria nareo diso fangataka, satria olanianareo amin'ny filanareo ny zavatra angatahanareo. Dia indraindray ny zavatra angatahana momba an'ity nofoko ty, momba an'ity tenako ty. Fa za miteny aminao fa rehefa maty ny amin'ny tenanao ianao, na zavatra tsy angatahanao ary omeny tompo anao, na zavatra tsy ilainao tsy tadiavinao ary omeny tompo anao, satria ianao tsy rototra tsony amin'izay zavatra mombamombanao sy ilainao, fa ianao rototra ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, rototra ny amin'izay zavatra tadiavin'Andriamanitra. Ary iny no mahafinaritra anao, iny no saintsainao, iny tadiavinao ny ambiny rehetrarehetra manaraka. Halleloja. Rehefa nitory jaonina mpanao batisa, bebahy ianareo akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Nanaraka avy eo Jesosy ao amin'ny Matthieu 4:7-10, Matthieu 4:7-10 dia zao no nambaran'i Jesosy: ary tamin'izany andro zany dia nanomboka nitory teny Jesosy ka nanao hoe mibebahy ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mbola fanjakan'ny lanitra ihany koa nambaran'i Jesosy, ihany koa nambaran'i Jesosy. Jaonina mpanao batisa nambara fanjakan'ny lanitra, Jesosy nambara fanjakan'ny lanitra. Dia raha isondray any amin'ny Matthieu 4:10, Matthieu 4:7, Matthieu 4:7. Rehefa naniraka ny 70 lahy Jesosy, 12 lahy Jesosy, 12 lahy, dia eo amin'ny 7 dia hoy Jesosy hoe mandehany ianareo dia mitory hoe efa miakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Mbola fanjakan'ny lanitra ihany koa mbola lazainy Jesosy rehefa napita an'ilay afatra
Jaona nampanao batisa Jesosy ny teny tamin'ny apôstôly mitory akaiky ny fanjakan'ny lanitra, mitory fa hoe akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Anao amin'izany mazava-dehibe an'ity resaka fanjakan'ny lanitra ity nazaraina aminao androany. Rehefa ao anatiny ianao, rehefa fantatrao, rehefa iainanao arabasoa arabatsaka isaorana ny tompo zany. Raha tsy mbola fantatrao, raha tsy mbola iainanao ikasika anao ny tompo androany, alalanao zany fanjakan'Andriamanitra zany ary idiranao anatin' zany fanjakan'Andriamanitra zany, dia anambaranao ny fahamarinana zay fanjakan'Andriamanitra zay. Mitohy antsika avy eo any amin'ny Matthieu 4:20 dia nilaza an'izay koa Jesosy. Matthieu 4:20 andiny 4:40. Matthieu 4:40 andiny 4:40 dia zao ny voasoratra. Ary hotoriana amin'izao tontolo zao ity filazantsara ny fanjakana ity. Ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Tanao amin'izany hotoriana ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra zay vao tonga ny farany. Aiza ny olona mitory ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra? Aiza ny olona mitory ny fanjakan'Andriamanitra? Aiza ny olona miaina ny fanjakan'Andriamanitra amin'izao taona 724 volana May zao? Fa to tsy hitanao zany fanjakan'Andriamanitra zany. Zay foana le lazaiko hoe tsy te herika fivavahana ny olona, tsy te herika fiangonana ny olona, tsy te herika resaka trano fivavahana ny olona, satria avy ao amin'ny resaka trano fivavahana, resaka fiangonana, resaka tokom-pivavahana dia misy tantara mahatsiravana, tantara maloto, tantara fahotana zay mahafaty, alatra, von'olona, fangalaram-badin'olona, fijangajangana, kolikoly, tsy fahamarinana rehetrarehetra ao amin'ny trano fivavahana no hitanao zany. Milaza fa mpivavaka fa misy alatra, milaza fa mpivavaka fa misy fijangajangana, milaza fa mpivavaka fa misy tsy fitiavana, milaza fa mpivavaka misy fankahalana, milaza fa mpivavaka misy fanambanimpanina. Dia tsy te herika intsony ny olona fivavahana, tsy te herika intsony ny olona resaka tokom-pivavahana, tsy te herika intsony ny olona zany resaka kristianisme, satria tsy crédible. Teny frantsay izy hoe tsy crédible, tsy manan-danja, tsy tsara intsony. Satria nahoana? Tsy Jesosy ny ambara, olombelona no ambara, tsy fanjakan'Andriamanitra no ambara, sy ny fahamarinan'Andriamanitra no ambara, fa fanjakan'ny olombelona. Zay zavatra misy. Ka tsy ao fanjakan'ny paster sy ny fahamarinany, ka tsy ao fanjakan'ny apôstôly sy ny fahamarinany, dia anampy ianao zavatra rehetra. Ka tsy ao ny fanjakan'ny mpaminany, ka tsy ao ny fanjakan'ny evangelista, dia anampy ianao zavatra rehetra. Zany nge zavatra misy amin'izao fotoana voakejany amin'ny trano fivavahana any ianao, tsy maintsy mandoa ianao vola, fa zay fikatsahana fanjakan'Andriamanitra. Fa raha vao tsy mandoa vola ianao tsy manampy ianao zavatra rehetra. Zay dia lany ihany ny volanao. Avy eo nefa mbola tsy hita ihany zay fiovana. Isaka misy kely any aminao, ka tsy ao ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarina, omeo indray aloha ny lehilahin'Andriamanitra, omeo indray aloha mpanompo vavin'Andriamanitra, anampy ianao zavatra rehetra. Omena daholo ty, omena daholo ty, omena daholo rehetrarehetra ty, tsisy mivaha ny olona. Mahatonga ny olona tsy mivaha, ianao mihitsy tsy mbola ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, satria ianao mijery olombelona. Vao misy olana kely ianao dia paster, vao misy olana kely ianao dia atsoy aloha paster, atsoy aloha lehilahin'Andriamanitra, atsoy aloha olona, atsoy aloha diakona. Vao misy olana kely, vao misy zavatra mavesatra kely dia atsoy aloha zao. Tsy mahita zany ato anaty baiboly, fa ny zavatra hitako ato anaty baiboly, rehefa nisy narary tao dia nentina tao amin'ny Jesosy, rehefa nisy navesatra tao sahirana tao nentina tao amin'ny Jesosy. Indray mandeha ihany ngamba ao amin'ny Jakoba amiteny hoe misy marary ve nareo dia aoka izy ampiason'ny olona ao amin'ny Jakoba zay. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia zao, antsoy aho dia ahoana hovaliko ianao, ampizehoko zava-dehibe saropatarina zay tsy fantatrao. Ianao hoe mba miantso direct an' Jesosy, ianao hoe mba miantso direct an'Andriamanitra. Fa matetika ny olona dia misy elanelany foana eo aminazy sy Andriamanitra, misy elanelany foana eo aminazy Jesosy. Dia vao fitaka ianao, voambaka ianao, tsy mahazo aina ianao raha tsy eo amin'ny lehilahin'Andriamanitra foana, eo amin'ny vehivavin'Andriamanitra foana, mandoa vola zao, mandoa volandry, mandoa zao rehetra zao. Lazaiko anao io fanjakan'Andriamanitra io maimaim-pona,
Halleloja. Andriamanitra zay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony amonjy atsika izy. Natolony zay natolony dia ozy izy hoe tsy omeny atsika manino mahay-maim-pona koa va zavatra rehetra. Fa kio mihitsy aloha zay ao amin'ny Romanina toko 9. Romanina toko 9. Romanina toko 9 andininy fa 2:30. Romanina toko 9 andininy fa 2:30. Anafaka anao Jesosy androany, anazavanao Jesosy androany, ampahiratra anao Jesosy androany, andraisanao fanapahan-kevitra fa iaina araka ny famarinany tenin'Andriamanitra. Hoana ny voasoratra? Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra zany? Raha Andriamanitra ny momba antsika, iza no ahatohitra antsika izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony amonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka aminy manino mahay-maim-pona va ny zavatra rehetra. Tsy mamorony tsika, tsy amboamboarintsika io tenin'Andriamanitra io, fa voasoratra mazava mihitsy hoe omeny antsika mahay-maim-pona ny zavatra rehetra. Maninona tsara hoe omeny dia manino mahay-maim-pona ninona zavatra rehetra. Fa mialohan'le hanomezany ny zavatra rehetra mahay-maim-pona dia inona aloha ny nomeny? Iza ny zanany aloha ny nomeny, Jesosy aloha ny nomeny. Rehefa nomeny Jesosy ao anatin' Jesosy ny zavatra rehetra. Fa ny tsy fampanjakanao an Jesosy ao anatinao, ny tsy fiainonao an Jesosy, ny tsy fanarahanao ny sitrapony, ny fanaovanao an Jesosy ankilabao, ny mahatonga an'le zavatra rehetra tsy manaraka. Azonao ve zany? Ny fanjakan'ny lanitra zany dia izao: Jesosy no ambarany, Jesosy no toriana, Jesosy ny voalaza. Ary io fanjakan'Andriamanitra io Jesosy no ambara ao dia omeny miaraka amin'izay mahay-maim-pona ny zavatra rehetra. Ampifanohizana io Matio toko 9 sy Romanina toko 9 io, fa tena mifanohy tsara mihitsy hoe inona ny anahinao. Manina ianao manany amin'ny sakafo, manina ianao manany amin'ny fitafiana, manina ianao manany amin'izao sy zao. Inona ny anahinao an'izany? Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra anampy anao zany rehetra zany, anampy anao zavatra rehetra. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe et toutes ces choses vous seront données. Mbola ahoana indray le filazantsara? Omena zay, omena anao. Fa ka tsao aloha fanjakan'Andriamanitra omeny anao ny zavatra rehetra. Dia iza le fanjakan'Andriamanitra? Jesosy mihitsy le fanjakan'Andriamanitra, Jesosy mihitsy le ambara ny fanjakan'Andriamanitra. Dia io le voalaza ao amin'ny Romanina teo hoe tsy niaro ny zanany lahy izy, natolony iny hamonjy antsika rehetra. Omeny miaraka amin'ny Jesosy mahay-maim-pona ny zavatra rehetra. Fa tsy hoe tadiavinao ny zavatra rehetra nefa Jesosy tsy araisinao, fa Jesosy ny raisinao, ampanjakao amin'ny fiainanao, ampanjakao amin'ny tontolo-piainanao, ampanjakao amin'ny tokantranonao, ampanjakao amin'ny asanao sy ny mombanao rehetra. Dia za milaza aminao fa hiteny ianao Salamo 7:20 hoe Jehovah ny mpiandry ahy, tsy manan-java mahory ahy, tsy manan-java mahory ahy, satria Jesosy dia ampy, Jesosy dia feno ianao. Rehefa tena mandoalika eo anatrehan'i Jesosy ianao, rehefa tena mipetraka eo anatrehan'i Jesosy ianao ka manao lista ny zavatra ankatanao sy jerenao, dia rehefa feno a Jesosy ianao dia ozy ianao mantsy Jesosy, reto ka Jesosy zavatra tsisy ny ilaina daholo, tsisy zavatra tedaviko daholo kay reto. Halleloja. Fa vesara n'le filana, vesara n'le fanirindrantsy, vesara n'le te hanome ho anam-panompon'Andriamanitra dia mavesatra ianao. Halleloja. Fa zavatra tokana Jesosy Kristy tsy omeny antsika miaraka aminy mahay-maim-pona avy ny zavatra rehetra. Zany lazaiko anao zany. Fa filazantsara amin'izao dia amidy, filazantsara amin'izao dia amidy. Fa voalaza ao amin'ny Matio toko 10, nomena mahay-maim-pona anareo dia manino mizara mahay-maim-pona, omeo mahay-maim-pona. Halleloja. Zay mahatonga an'izao filazantsara toriana izao tsisy fidiram-bola, tsisy rakitra, tsisy, satria izao Jesosy nameny vision, ny vina,
dia jesosy koa mameny provision ny anaovana azy anazy io rehefa tiany atao vita fa tsy ny olona no vesaranao hoe ianao mandoa 10,000 ianao mandoa 2 alina ny ianao rahetsy jerijerena ity ivelany le olona ianao kosa 2 hetsy mihitsy zany zavatra misy amin'izao fotoana vola fa hoy jesosy hoe mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony anareo na mamaky ianao io any ambonimbony amin'le Mateo tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamony anareo vola ke zao nitorina any amin'ny trano fivavahany amin'izao fotoana zao ke vola no ambara vola raha tsisy vola tsy mandeha fa jesosy tsy laza azamy mihitsy jesosy raha nyteny mihitsy hoe aza mitondra vola mena aza mitondra vola fotsy raha andeha hitory ianareo anorina moa izy ny teny eo ny mitondra fa ny filazantsara an'Andriamanitra mahaimaim-pona halleloia ny fanjaka an'Andriamanitra mahaimaim-pona tsisy hoe ianao aloha tsy maintsy tonga mivavaka 4 lady aty aminay zay vao miva io olanao io misy an'izany ato misy an'izany ve ato atoroy kely ara misy an'izany ato jesosy ve nanery hoe te ho sitrana ve nareo 10 lahy boky reo mba jerena kely le zazakely te ho sitrana ve nareo 10 lahy boky reo dia jesosy ve niteny hoe aleo aloha nareo miaraka amiko 2 volana 2 volana ahitanareo tsara n'izany hoe fanjakan'Andriamanitra zany nisy an'izay ve na zay jesosy tsy tonga dia ho fotsiny jesosy hoe danareo miseho ampisorona ataovy zay tokony atao rehetrarehetra dia raha ninona sisy nadio teny am-pandehanana sitrana teny am-pandehanana rehefa nanatona le boka nanatona an' jesosy dia ozy le boka hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy dia ozy jesosy hoe mety ho ianao zavatra rehetra dia hainy mino dia ozy jesosy mety aho ozy jesosy madiovy ianao tsisy resa-bola atao hoe to 10 karena dia voadio am-boka ianao voadio amin'ny ampokanao ianao na hoe oeto ny zay voaloham-bokatra rehetrarehetra any ato mbola misy mandoa 10 karena ato mbola misy mandoa voaloham-bokatra ato mbola mandoa azao ny atony andoavana an'izay dia davy ny fitahina amin'Andriamanitra tsy dominao tapany Andriamanitra dia andoha herany tsia tsy voavidinao amin'izany jesosy mahimahimpona ny zavatra rehetrarehetra raha amenao dia afaka mame ampitiavana fotsiny fa aza mieritreritra hoe aloranga za me 100,000 ariary tonga 200,000 ariary iny rehefa avy eo saim-bola ianao raha izay business dia davinao raha izay ary zay zavatra misy amin'izao fotoana amporosiany ianao aloavy alefaso hoe dôly vola alefaso 10,000 alefaso 1 alina alefaso zao fa tonga dia mitombo be tabe iny rehefa avy eo zany ve ny filazantsara zany ve ny fanjakan'Andriamanitra zany ve no voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra nefa zany no toriana amin'izao fotoana zany ny zaraina amin'izao fotoana tsy zany ny fanjakan'Andriamanitra ny fanjakan'Andriamanitra dia mahimahimpona averina ihany manina ny fanjakan'Andriamanitra mahimahimpona isa tsy mahazo dikany hoe mahimahimpona raha dika amin'ny teny frantsay izy hoe gratuit mampalahelo misy teria boterie dia misy afisy ny amoa rehefa misy afisy dia lazaiko foana rehefa misy zavatra tsy arakaraka ty baiboly ty dia lazaiko foana anao fitoriana kira hony dia ny fanasana hony 10,000 ariary dia nikaratra tsotra 1,000 ariary dia aiza zany zay tsy manana 1,000 ariary sy 10,000 ariary ihainohaino ety ivelany ety fotsiny zany ny filazantsara toriana aminao zao fotoana Babilône zany atao hoe Babilône mivoa tao amin'ny fiangonanao tao ianao raha mbola zany ny zavatra misy fa io fitoriana filazantsara io mahimahimpona io na orchestre 2000 watt ary ny ampiasainao jesosy mame an'iny rehefa tokony hitory amin'izay ianao fa tsy hoe mba anefana ty volana orchestre tya dia mandoa vola daholo nareo zao atao anatin'ny filazantsara misy an'izany ny filazantsara dia mahimahimpona nomen'Andriamanitra mahimahimpona ny zanany dia omeny ianao mahimahimpona ny zavatra rehetra fa zao ny zavatra lazaiko anao fantaniana mipetraka ianao ve efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao ve efa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia ny olona manana an' Jesosy araka ny lazain'le rahalahy teo manana an' Jesosy mihaino ny teniny manaraka ny sitrapony fa io tsy tambazana vola mihitsy Andriamanitra betabenga ny
ambody mitafy volon'ondry fotsy lazaiko anao zany be da be ny ambody mitafy volon'ondry fotsy tandreminareo ny am'ireny ozy Jesosy ambody mitafy volon'ondry fotsy ety ivelany izy fotsifotsy fa ao anatiny ao izy ambody de be da be ny efatratrany be da be ny efatratrany tsy afa miala ao ianao fa akana vola akana rakitra akana fafolo-karena akana dity akana zao rehetrarehetra zao raha zany ianao tsy mahazo fitahina raha zany ianao tsy sitrana raha zany ianao tsy mahita fahombiazana tsy manana an Jesosy ianao manana ny zavatra rehetra raha oroany ianao tsy eo amin'ny trano fivavahanao tsy ahoanao zany rehefa tsy voaroka amin'ny fanjakany lanitra ianao fa lazaiko anao fa be da be ny ao amin'ny trano fivavahana tsy eo amin'ny fanjakany lanitra be da be midiso fanantenana rehefa ho avy Jesosy any amin'irao lanitra satria ao anao Jesosy amanao izy zay zavatra efa nandoa fahafolo-karena zay efa nandoa rakitra zay efa nanao mirakitra zay efa nanao fagagana fa ao anao Jesosy rehefa mahita azy tsy fantatra akory nareo na aviaizana faiza hainao nanao fahafolo-karena hainao nanao fanatitra ao ampaminany hainao nanao rakitra be hainao namoaka demonia hainao nanao mirakla abo ay tsara kosa zany ozy Jesosy avy eo Jesosy rehefa mani fa iza moa ianao aviaiza moa ianao ty tsy fantany ianao satria nahoana satria tsy ao amin'ny fanjakana ianao tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao mety ao amin'ny fanjakan'olombelona ianao mety ao amina trano fivavahana ianao mety ao amina toko-pivavahana ianao mety membre actif ao ianao ary mety tsy mbola olom-bolo mihitsy ianao satria ianao maefa be fa ianao nefa tsy mbola membre any amin'ny lanitra de be da be ny tsala amin'izany miazakazaka mandeha fa tsy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra halleloia maimaimpona ny fanjakan'Andriamanitra misy ke manamelo tena misy rehefa tsy mandeha mivavaka rehefa alahady tena tsy nandeha mivavaka tamin'ny lahady tena mety arary zao rapitso mety tsy andeha zao ny asa amin'iny herinandro iny fa manina tsy andeha ny asa amin'ny herinandro iny tsy nandeha mivavaka tamin'ny lahady hay de naninona ohatrany tsy de salamany tsy de naroa rakitra tamin'ny lahady fa iverinao fa fandehananao mivavaka makany an-trano am-piangonana no aplamina ny asanao sy rehetrarehetra misy olona mipetrapotsiny ao an-trano izy miaraka amin'i Jesosy fa tsy makany amin'izay trano fivavahana sy fanjakan'olombelona teneninao any fa matsapa fiadanana matsapa fitsaharana afaka atao Babilôna halleloia tsy voakezakeza ny rafitra sy ny fombafomba intsony fa zany zavatra zany efa nipotsapy idolâtre manompo lehilahin'Andriamanitra manompo mpanompon'Andriamanitra manompo vavin'Andriamanitra raha vao tsy enony iny raha vao tsy arahany iny raha vao tsy anaterana zavatra iny mahazo kapoka amin'Andriamanitra diso zany tsy fanjakan'Andriamanitra zany raha mbola misy miteny ianao an'izany de ozy ianao hoe tena oka zay fa fantatro ny marina fa kay omenana maimaim-pona ny zavatra rehetra mbola isy andondona fa tokony alefa indray zao le ampafolona efa tamin'ny ovinareo nanao farany hatrany France atsona zay taty amin'ny fiangonana evangelika taty a Madagasikara taty amin'ny fiangonana ty Madagasikara taty mbola tazomina ny kontaktany mbola tazomina ny coordonnéany de atsona rehefa tsy matolotolotra atsona ny any La Réunion atsona ny any Hong Kong atsona ny any France efa tokony andefa indray nareo zao de ozy koa le mamaly tena tokony andefa misy zay keny tsy mampilamina an'le asako ty zay keny tena ohatrany tsy mampety ny tokantranonay ato kay tsy mbola nandefa ho anao zay de indray anao fa mandefa de ohatrany lamina ndray le nataonao de ozy ianao tena zay tokoa le mampety azy fa za miteny aminao fa tsy zany io fanjakan'Andriamanitra io diso ovay ny fomba fijery miova fanavaozana saina fa ny zavatra rehetra de nomen'Andriamanitra ny malalany na de matory azy izy zava-poananareo ny fomaraina sy ny alipandry sy ny misasatra amin'izao rehetra zao zany rehetra zany de omen'Andriamanitra ny malalany na de matory azy izy halleloia tena mila miaina amin'ny fahafahany ianao raha lasa anabavy fa gejain'olona ianao amin'ny lalàn'olombelona resaka vola resaka tolotra resaka fanomezana sy ny sisa rehefa manome de manome ampitiavana tsy mandany resaka fanomezana tsy mandany resaka fanolorana fa toetran'Andriamanitra io manome io zay raha toetran'Andriamanitra io de tokony ho toetranao ihany koa
Haleluya. Raha toetra an'Andriamanitra dia tokony ho toetra anao. Fa indraindray tsy toetra anao fa ketriketrika anao. Asitranahy, ampilamina anahy, azoko be dia omeko aloha ranony, omeko ry mibebangana raha zany ny fomba fisainanao. Mibeba malaky raha zany ny fomba fisainanao. Fa io fahasakan'Andriamanitra io manome am-pifaliana, tsy miandry izay tambiny. Andriamanitra raha nanome an' Jesosy, tsy niteny, tsy nanao calcul mihitsy izy hoe firy reny anaiky, iza reny anaiky, tsisy, tonga dia nomeny fotsiny. Zay na tonga lera hoe tsy niandry ahy ianao anakaiky anao, fa nitafy nofo mamonjy ahy, tsy niandry ininona izy. Haleluya. Ny fahasakan'Andriamanitra dia maimaim-poana. Haleluya. Azonao ve zany tenin'Andriamanitra zany? Miaina maimaim-poana. Zao fotsiny antaniko anao. Ianao hoe raha makeny am-pivarotana, dia tonga am-pivarotana ianao, dia tonga amin'ilay épicerie dia ianao mba omeo gadoana siramamy kely azafady, mba omeo gadoana vary. Dia ozy ny olona misy kely angambo ty olo ty, ahoana namezako gado ianao, nao tsy nividy teto amiko akory. Tsy zay nividy any no mahazo gado, zay fa tsisy angataka gado fotsiny amin'izao hoe omeo gado kely a. Mahalaraka mazy ny gado rehefa mividy ianao. Haleluya. Rehefa ianao novidiany Jesosy tamin'ny rano, manaraka ho azy ny ambiny. Haleluya. Rehefa Jesosy ny ao anatinao, rehefa Jesosy no mitoetra ao anatinao, rehefa Jesosy no manjaka ao anatinao, dia gado ny ambiny. Haleluya. Fa misy tsy ao Jesosy dia gado ny dedaviny. Lany andro ianao, reraka ianao. Misy mangatabavaka, misy mangataka hotrotroanam-bavaka, eny entinam-bavaka ianao, hotrotroanam-bavaka ianao, mivany olanao, milamina momba anao. Fa ianao ve fa fanjakan'ny lanitra? Fa be da be nge mahazo valim-bavaka sy ny sisa sy ny sisa, fa izy tsy mbola fanjakan'ny lanitra. Mamitaka be mamitaka be nge ny fitahina sy ny fahombiazany. Zay le tantaran'le boka folo lahy teo. Folo lahy izy ozy Jesosy hoe ndala amin'ny ampisorona, sitrana daholo izy folo. Zay fa firy ihany no verina nankalaza an'Andriamanitra ozy? Ray ihany zany nahita ny famonjena. Fa ny sify tsisy tao daholo, fa sitrana nefa masony. Tandre amin'ny raha lasailabavy ny fitaka. Fa be da be mahazo fitahina, be da be mahazo fahombiazana, be da be mahazo fanasana, fa tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Haleluya. Ny fanjakan'Andriamanitra ambara aminao dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy. Tsy fanjakan'olombelona, tsy fanjakan'olombelona, fanjakan'i Jesosy Kristy. Io fanjakan'i Jesosy Kristy io tsy any amin'ny trano be misy tilikambo ka hoe rehefa makany ianao zay vao miditra ao amin'ny fanjakana. Ny fanjakana misy ny ao anatinao. Haleluya. Azonao ve zany? Ao anao Jesosy aza miteny hoe andeha ary. Ny fanjakan'Andriamanitra ozy dia aiza? Ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra. Haleluya. Inona mbola irinao ankoatran'izany? Zay le tsika mitsiriritra ny rano, sambatra ny rano, sambatra zaroa fa manana ny ry, manana ny izy, mavita zao, mandeha ry, tsara toeram-piasana, tsara karama, mandeha makany ivelany, ry alina zao rehefa mipetraka any, ry alina ohatran'izao, dia nao Jesosy sambatra ry. Fa raha mba hosokafan'i Jesosy masonao, ka ianao manana an' Jesosy Kristy, ny fanjakana iny ao anatinao, ny fanjakan'ny lanitra ny ao anatinao, fanjakan'ny lanitra ny ao anatinao, Jesosy ao anatinao. Inona ny mbola hitsiriritanao olona? Inona ny mbola mahatonga anao ivalahy? Tsy hatsapa fiadanana sy fitsarana? Fa ambarako aminao fa i Jesosy io ny vahaolanao anao. Io no ambaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Io no ambaran'ny fanjakan'Andriamanitra. Haleluya. Daniel dia nahita fanjakana maro tao anatin'ny Baiboly. Nebukadnezara moa zany nahita an'ilay izy, Daniel toko faharoa. Dia nisy fanjakana tao, misy fanjakan'Andriamanitra, misy fanjakan'olombelona. Fanjakana voalohany, fanjakana volamena, fanjakana Babilôna. Fanjakana faharoa, fanjakana volafotsy, Mediana sy ny Persiana. Dia ny fanjakana fahatelo, fanjakana Grika, varahana. Dia ny fanjakana farany ery ambany ery, tanimanga sy fer. Zay ny fanjakana hitany. Dia inona ny zavatra nitranga tao amin'ireo fanjakana rehetra izao?
nisy fanjakana anankiray ny latsaka avy any ambony any, tsy nikitia tanana tsy nataony ninona, vato ny latsaka izy. Rehefa latsaka le vato tena ninona daholo reo rehetrarehetra reo, rodana daholo reo rehetrarehetra reo, nrodana daholo reo rehetrarehetra reo. Ary rehefa nrodana reo rehetrarehetra reo, le vato ny latsaka na ninona, ny naka-toerana, ny angeza, ny angeza, ny angeza, ny angeza naraka nakantoerana. Inona ny tiana ambara amin'izany? Orava daholo ny fanjakana rehetrarehetra misy. Efa rava Babilôna, efa rava Mediana sy Persiana, efa rava ny Grika, Roma zao. Roma malemilemy, tany manga sy vy, tsy mateza, botika. Dia lazaiko anao, zay sisa ny fanjakana misy. Tapitra zay, tsisy fanjakana afa-tsony fa ny fanjakana Jesosy. Vonona ve anao? Efa tapitra zay rehetrarehetra zay. Efa tsika zao efa hoe amin'ny andro farany. Lazaiko anao zany. Tsika zao ny amin'ny hoe andro farany. Ozy zao nany amin'ny epistily any hoe rankizy izao no ora farany. Ny afantarantsika fa ora farany zao dia efa betsaka mpaminany santoka, betsaka mpampianatra santoka. Dia zao no ora farany zao. Efa nirodana daholo le fanjakan'ireo, ho avy amin'izay le vato fanjakan' Jesosy. Io fanjakany io efa tonga ao anatinao io da mandray an' Jesosy ianao. Le zazakely somary ampangintsika kely fa sahirana ny piaino, safady indrindra. Alleluia. Jesosy tia ny zazakely. Amen. Miasa ny Tompo. Taizitsika vato, latsaka le vato, ny antompo, ny antompo. Dia ozy Jesosy mantsy rehefa nandahany Jesosy ny jiosy, Sadoseo sy ny Fariseo, dia ozy Jesosy hoe ny vato zay efa nilavo mpanao trano noho iny efa tonga fehizoro. Ny vato nilavo mpanao trano efa tonga fehizoro. Zavatra magaga eo amintsika zany. Jesosy le vato fehizoro, Jesosy le vato mila mitoetra ao aminao, ary ianao lay vato kely mila mijoro eo ambonin'ny Jesosy. Azonao ve zany? Halleluja. Ny fanjakan'Andriamanitra dia Jesosy Kristy, lay vato fehizoro. Ao amin'ny Salamo misy an'iny hoe ny vato zay napetraka ao ziona dia vato matafotoana. Tafotoana ny olona raha tsy manaiky an' Jesosy. Fa zay vato mandray an'izay vato zay dia tsy enjera intsony. Tianao ve ny tsy enjera intsony? Tianao ve ny tsy ho potika? Tianao ve ny tsy ho rafo? Raha tianao ny tsy ho potika, tianao ny tsy ho rafo, dia maneke ijoro ambonin'le vato lampy. Ahoana ozy Jesosy masemy Petera, ianao no antsoina hoe Petera. Ary eo ambon'ity vato lampy ity no anorenako ny fiangonako. Misy le vato kely dia misy le vato lehibe. Le vato kely dia Petera. Halleluja. Le vato lehibe dia Jesosy Kristy, le vato fehizoro. Petras, Petrosy. Dia ozy izy hoe ianao le vato eo ambon'ity vato lampy ity, mantsy an' Jesosy no anorenako ny fiangonako. Ianao miorina aiza zao? Miorina amin'ny atoko-pivavahana variananina, miorina ary amin'ny fikampanana variananina, hotoritory sy mongomongo anao raha zay ny iorenanao. Fa ny mila ijoronao dia ambon'le vato lampy Jesosy Kristy. Tsy hirodana intsony ianao, tsy hirodana intsony ianao, ary vato velona. Petera dia nilaza hoe nareo koa dia atsangana ho vato velona, atsangana ho trano fanahy. Iteny amin'izay ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Fa tsy 10 taona 10 taona ianao tampivavahana tao tsy miteny mihitsy, mihaino foana. Dia manaraka an'izao rehetrarehetra zao, niondroko mihaino feo koa Jesosy, ary niondroko manaraka anahy. Le vato, inona nataon'le vato tamin'le sarivongana rehetrarehetra? Pitehan'le vato ny volamena, pitehan'le vato ny volafotsy, mipitehan'le vato ny varahana, mipitehan'le vato ny tamanga, mipitehany daholo zany rehetrarehetra zany. Zay lazaiko anao ny areny eto tany ho potika. Zavapoana dia zavapoana hoy Solomona, zavapoana sy misambo-drivotra avokoa ny zavatra rehetra. Ary io eny mivovoka ny volamenanao, ary io eny mivovoka ny akoram-bolafosinao, fa ny tsy tono akoram-bolafosinao sy ny akoram-bolamenanao. Halleluja. Mila miova ny visionanao, mila miova ny fijerinao, mila miova zay maharototra anao. Fa rehefa tonga amin'ny fanjakan'Andriamanitra ianao, rehefa milatsaka io vato io, volamena zay nafatifaty anao, pitehany io vato io. Volafotsy zay nafatifaty anao, pitehany io vato io. Zay
arahana zay firavaka zavatra ny tanina fatifaty ianao potehany io vato io dia io vato io ihany no mbahana Jesosy Kristy le vato fehizoro, le vato tsara indrindra. Rehefa tonga ao amin'ny Jesosy ianao dia taimboraka ny zavatra rehetra. Ahoana hozy Paoly? Ataoko taimboraka ny zavatra rehetrarehetra noho ny fioarany fahatsarany ny fahalalana ny Jesosy Kristy. Halleloja! Ny fahalalana ny Jesosy ilay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, zay ny zava-dehibe, zay ny zava-dehibe. Halleloja! Miorina eo ambonin'le vato lampy, membre ny fanjakana ave ianao, membre ny fanjakana lanitra ave ianao. Fa zay ny zavatra tena tiana apetraka amintsika eto androany. Dia eo amin'io fanjakana lanitra io dia hoy izy hoe ny fanjakana lanitra dia fahamarinana, fiadanana, fifaliana, vokatry ny fanamasina. Inona no atao hoe fanjakana lanitra? Ny fanjakana lanitra zany dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Zavatra toriana aminao zao fihinanana sy fisotroana. Ahoana izy ny ao anatin'ny Baiboly hoe mamenatra fa ny famenarany vonahany, ny kibony no andremanina, tsy misaina afa-tsy ny anontany izy. Any filazantsara toriana. Ny akamarony misy any mitory ny filazantsara marina, fa ny akamarony dia ahoana? Tsy misaina ny an'Andriamanitra izy. Ny kibony no andremanina, ny famenarany vonahany. Ao jerentsika izay eo amin'ny Filipianina andininy toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Toko fahatelo andiny fahavalo ambin'ny folo. Fa maro no mandeha izay efa nolazaiko taminareo matetika sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny. Rehefa mitomany mihitsy Paoly mitory, mitomany mihitsy Paoly manoratra tenin'Andriamanitra. Satria nahoana? Inona ny antony mahatonga anazy mitomany? Satria be da be no mitory kanefa fahavalony azy fijaliana. Fahavalony azy fijalian'i Kristy. Dia ahoana ny eo amin'ny 7:10? Fahaverezana no hafarany, ny kibony no andremaniny, ny famenarany vonahany, fa misainany amin'ny tany izy. Zany ny filazantsara toriana. Kibony no andremaniny, misainany amin'ny tany izy. Fa ny fanjakantsika dia avy any an-danitra. Ny fanjakantsika dia avy any an-danitra. Any koa ny andrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy, izay anovany tena fietretenantsika hitovy endrika amin'ny tenany vonahany araka ny fiasan'ny heriny izay aizany hampanaiky ny zavatra rehetra ho azy. Fanjakantsika dia avy aiza? Avy any ambony. Jesosy Kristy dia niteny mihitsy hoe ny fanjakako tsy eto amin'izao tontolo izao. Ianao mieritreritra amin'ny alalan'ny fivavahana metraka fanjakana eto, tsy fanjakan'i Jesosy zany. Fanjakan'i Jesosy ao am-ponao. Ary fanjakan'i Jesosy ao am-ponao no ampakarana anao rehefa ho avy any amin'ny rano lanitra Jesosy. Ary kely dia kely sisa dia ho avy any amin'ny rano lanitra Jesosy, vonona venao. Fa zay manana ny fanjakan'i Jesosy ao am-pony ihany miara hiakatra aminy any amin'ny rano lanitra. Halleloja! Aiza ny fiangonanao? Aiza ny toerana misy anao? Dia hoy ianao hoe fiangonako dia eny an-tokotany, eny an'arabe, naiza iangonan'ny roa na telo. Amin'ny anarako dia aiza? Eo afovoany any. Tsy quantité be da be, tsy quantité ny tadiavan'i Jesosy. Ianareo kosa dia vitsy kely anankitelo fotsiny ve? Tsy miseho voninahitry ny tompo. Fa any amin'le feno Coliseum, any amin'le feno Palais des Sports miseho voninahitry ny tompo. Fa jereva hoy Jesosy hoe naiza angona roa na telo amin'ny anarako dia aiza izy? Eo afovoany izy. Roa na telo, ianao, vadinao, zanakao. Zay ny fiangonana. Zay ny fanjakan'Andriamanitra voalohany indrindra. Ao ny fanjakana. Fazavariana mandeha manompo ary amin'ny trano fivavahana ary, manompoka alahady maraina ka hatramin'ny 5 hariva, tsy hita foana ianao fa any amin'ny trano fivavahana. Zany le fanjakan'Andriamanitra. Vadinao efa tsy hitanao intsony fa lasa miborika ary anananana ary. Ianao variana manompo any amin'tsizy. Tsy zany angely izy. Raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankohonany dia ratsy noho ny tsy mino izy. Lasa ny pasteranao nataonao ambony noho ny vadinao. Lasa ny olona sy ny mpitory filazantsara no ambony noho ny vadinao.
mibeba ianao raha mbola izany ny ao andohanao, raha mbola zany ny fomba fisainanao. Fa ny lalohan'ny vavy, ny vadinao ny sefonao raha vehivavy. Fa tsy hoe tsy mivavaka iny dia hoe ny hay pastera ihany, ny hay lehilahin'Andriamanitra ihany, ozy izy pastera hoe, ozy izy lehilahin'Andriamanitra hoe, mibeba ianao lalohan'ny vavy hoe tao mavaka ny vadinao, ay le ho fitiavana ny vadinao. Io tokantranonao iny mila anjakan'ny fanjakan'i Jesosy voalohany indrindra, fa tsy io nitsoahanao ilozanao, aiza ianao ny vavaka, aiza ianao ny vavaka, aiza ianao vavaka. Le atao trano nefa tsy hita zay tsisy mandeha amin'izay loana. Ianao nefa ny fahazavana, tokony hitondra fahazavana sy ametraka ny fahamarinana ao amin'io trano io. Ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Ao amin'ny Romanina toko 7:10, Romanina toko 7:10 andininy fa 7:10, Romanina toko 7:10 andininy fa 7:10. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao amin'ny fanamasina. Inona no hoe fanjakan'Andriamanitra? Fahamarinana, fiadanana, fifaliana avy amin'ny fanamasina. Zay ny mila mipetraka androany ho anao zay tonga eto. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy resaka fihinanana sy fisotroana, ho levona sopotika ihany zany, fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana. Marina ve ianao? Potika ty Madagasikara ty fa be loatra ny kolikoly, ary ny kolikoly mapotika ny Madagasikara. Ndray mandeha na eno vaovao tamin'ny radio dia hoe nidina antsehatra ny jirama, ary manana asa manokana mihitsy ny jirama misava any amin'ny trano tokantrano rehetrarehetrany, fa be da be mpangalatra jiro, be da be ny mpangalatra jiro. Dia rehefa nanao fidinana ny jirama dia be da be ny tratra, tsy fantatro tsony nisany hoe firy. Fa ny akamarony zany dia nangalatra jiro, tsy haiko ny tolokena zany compteur io, na hoe tsy nandalo compteur tsony fa tonga dia nakatery amin'ny poteauterie. Nefa dia any am-piangonana ihany rehefa alahady, nefa dia chorale na décole ihany. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana. Regleo ny taratasinao rehetra, regleo ny resaka comptenao rehetra, regleo resaka jirama. Aza mboamboary ny compteur io, mahasama maha-électricien kely e, dia tapahana kely le plomb iny dia ahodiko ny ao a, tsy mandeha araka ny tokony ho izy, halatra nge zany e, halatra nge zany e. Ka na hivavaka isan-kalahady ary ianao, na anao sampana ary ianao, misy ozonao aminao satria ianao anaty laika, dia mila averinao amin'ny loniny zay. Alleloia. Ny fanjakan'Andriamanitra dia manomboka amin'ny fibebahana. Zay aloha zavatra anankiray, satria ilay lazaina teo Jaona mpanao batisa, Jesosy ry ny apôstôly rehetra dia fibebahana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia miainga amin'ny fibebahana, miala fahotana. Jeremia toko 5:22 dia ozy izy hoe adala ny oloko, izao tsy mba fatany. Raha ny anao ratsy dia ahendry izy, fa ny anao soa kosa tsy fatany. Zany lazain'Andriamanitra, adala ny oloko, izao tsy mba fatany. Zaza tsy misy saina izy sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia ahendry izy, fa ny anao soa kosa tsy fatany. Marary Madagasikara, potika le firenena, satria ny rariny dia nafeniny. Ny tsara lasa ratsy, ny ratsy lasa tsara. Ianao zay tonga eto androany atsony tompo hijoro amin'ny fahamarinana. Ianao zay tonga eto androany atsony tompo hiregle ny fiainanao no voalohany indrindra. Inona ny taratasy mbola osoka ao aminao ao? Inona ny déclaration mbola tsy marina ao anatinao ao? Inona ny taratasy ara-panjakana mbola tsy ara-dalàna ao aminao ao? Amboary aloha zay. Zay katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinana, zay le izy. Aza mandainga, aza manao déclaration tsy izy, aza mampitompo na aza manena, fa zay marina dia marina. Halako ny mizana mandainga oziny ao amin'ny ohabolana, halako ny mizana mandainga. Mampalahelo asa na misy mpivarotra eto, fa raha mpivarotra ianao ataovy tena lanja ny 1 kilao iny vato iny. Fa misy ianao rehefa mividy zavatra dia tia ve ny 1 kilao? Tsy tanao tsony ma 1 kilao azy, satria efa amboarina le mizana. Dia aza gaga raha mahatra, aza gaga raha tsy mahomby.
satria miorona ambony lainy angenao lazainao fa pura ny ronono tonga any an-trano le ronono hita be mihitsy hoe ty ambony ty misy rano ianao nefa makany am-piangonana ihany rehefa lady ianao nefa mivavaka ianao nefa manao rak'izay amboary le toetra amboary zay fa tsy tsy resaka fakany am-piangonana sy ny fanaovana kanto tsara sy ny fanaovana ty amboary tsy rairay ny fomba fanao rehetrarehetra halleloia ianao nefa ovainao daholo io lasa tsisy fampitokisana ntsony eto amin'ny firenena na vato le entana mora tsy milasaka ary vao milasaka kely dia fahalaina efa iny raiky anao avereny tsara aloha fa mbola tsy nilatsaka tsara izy teo zany zavatra mahazo antsika ane tsika tsy mijoro amin'ny fahamarinany dia tsy mahomby ny asa ataonao sasany mandrafitra miteny hoe amin'ny herinandro tonga any dia efa vita izy amin'izay ndasana ny herinandro ny angamba ray volana ny herinandro ny angamba roa volana tsy misy fahatokisana tsy misy fitanany teny nomena ny fanjakan'andriamanitra nge fahamarinany rehefa nytenana ho ataonao dia ataovy fa aza vela mialonandro ao hoe lasanao vola dia ozy anao efa vita iny fa alao anao asa hafa indray amboary zay ny mason koa manao an'izay mpanao trano vita le trano miakatra dia efa memaka vola foana koa matsy izy dia mety efa mifandaja zay le vola sy le eo dia efa misy lasany ary tsy tonga ntsony izy ny apitso izy nefa makany am-piangonana ihany izy nefa mpivavaka ihany zany nge le tsy fahamarinana sy fahatokina daholo rehefa asa napetraka ao ho tanterahanao dia tanterao hatramin'ny farany ny fahazakan'andriamanitra dia fahamarinana fa tsy mandangalanga tsy mitsotsoko ohatr' zany hovaina ny fomba fanao halleloia mandeha amin'ny fahamarinana tsy misy alatralatra ao anaty magasin ao raha mpitazona stock ianao anaty magasin anankiray ka hoe reto misy anankifolo aloha alefa kely any aloha ty anankiray ty sy alefa facture tsy hiteto iny fahita ao an-danitra be da be ny zavatra laingalainga ohatr' zany neny anao makany amin'ny raha tsy ny familazana zany makany amin'ny mécanicien ianao mavidy piesy motaratasy amboamboarina fotsiny ataony eo vola tsy niditra tary amin'le kesin'le tena mpivarotra piesy fa namboamboarina zareo tao dia navoaka fotsiny le entana zany nge mampisy oziny dia aveo tsika miteny hoe tsika tena vaozina mihitsy fa taranaka tokony hiverina amin'andriamanitra dia ny fahotanao mampavaozina anao ny tsy fandehananao amin'ny fahamarinana tsy fandehananao amin'ny itsiny no mampavaozina anao fa mila hitsinao daholo zany rehetrarehetra zany inge tsy hoe manolo tena ho an' jesosy dia manola tena ho an' jesosy mila reglena amin'izay inona avy amin'izay le zavatra tsy mety amin'ny fomba fanaonao ao amin'ny fomba fitantananao vola ao amin'ny resaka ataonao arabaritra ao zany amboarina daholo fa tsy afeninao anatin'i jesosy zany fibebahana mariny dia miaiky fahotana ary tsy miverina amin'izany tsony fa tsy hoe zaho amin'i jesosy jesosy mamela eloka jesosy mamindra fo jesosy miana fahasoavany dia miainao anaty lainga foana nefa mamindra fo aminao ny tompo ary tena hiverenanao tsara amin'ny fahamarinana fa sao dia ozy ianao hoe lainga masina tsisy lainga masina dia voly ny ray ny lainga raha ray ny lainga ny devoly raha mandaika ianao zanakizy ianao zanaky ny devoly mampalahelo be mahainao an'le olona eny ambony taxi be dia ry atamimena izy dia allo mbola hitao tayatalata maty azao zany ve ny ataontsika raha mihoatra ny famerim-bola dia osika hoe tena fitahinanamany ty aloha prime ty avereno le famerim-bola mihoatra fahamarinana halleloia avereno le famerim-bola mihoatra dia mandeha zay iny dia nisy gitara électrique zay namidy efa tamin'ny taona efa ela be zany tamin'ny mbola mpitovo dia namidy le izy dia ty gitara tsy haiko ohatriny navidiny 2,500,000 francs dia name vola le olona lasa 3,500,000 francs tonga tany an-trano zay rena izy tena 3,500,000 francs ty dia ahoana atao amin'ity lasa naverina le 1 million dia rehefa naverina le 1 million dia ozy le olona hoe tena misaotra rangava raha ohatranareo daholo ny olona dia milamina ny firenena hoan jesosy nyvoninahitra amin'izany rehetra zany fa tiana teneny tsy mitena tena fitahina be ty fa 2,5 millions izy lasa 3 millions volan'le olona ry tsy ampy 1 million dia
avy eo anao tany tsy noatra 1 million ve le vola tany afa-baraka ianao ny ohatra le izy fa ty fa ianao no mahatsapa tena hoe 2 millions 5 ny vide l'hectare 3 millions 5 ty aleo averina any ty 1 million ty fa tsy 2 millions 5 mihitsy nomenao anaka io vola io mampamitaka mandehana amin'ny fahamatsinana mandehana amin'ny fahamarinana halleloia mandeha mahitsy tena averiko ihany zany tsika rehetrarehetra zao ampitaiko amintsika ty ten'Andriamanitra ty mandeha amin'ny fahamarinana eto Madagasikara mantsy be da be miboriko raha ty lamina ianao de mandondoko kely manaonao zavatra kely ny olona ohatr'izany daholo dia ianao koa mba manao fa ny olona ohatr'izany daholo fa ianao tsy ohatr'izany rehefa mandeha amin'ny marina dia mandeha amin'ny marina na afaka ray volana io taratasy io vao vita rehefa zay ny marina dia alao zay tsy hoe tena maika le izy ko tsy vita ty raha tsy afaka ray volana o fa mba meomeo kely asisio kely eo dia sy raha ivy dia mivoaka mahampalahelo ange zany dia lazaina fa kristianina malagasy firenena mivavaka fa mivavaka makaiza miazakazaka makaiza zany zavatra mihitsy raha tsy manamanam-bola ianao ao amin'ny fanaovana taratasy taraiky rereo ianao dia ianao tianao zavatra vetivety dia iny ianao fa miraitsy kombakomba tsy hitan'ny olona hitany ao an-danitra fa raha mijoro ianao velao any io na tsy ho vita ary io velao any fa za tsy ho raisinao amin'izany trineno ny fahamarinana lazao izy sady fanampin'izay ke kitakitaina misy ianao rehefa any am'birao any nefa natao anompo anao ny olona mamifazakana zay dia fataro ianao no mandoa etry ianao no mandoa vola anomezana karaman'ireo mialatsiny fa mety misy anatin'izany eto fa noho ny fitiavako anao ary noho ny fitiavako ny fahamarinana no izarako n'izany natsony ianao anompo ny ao mifanjakan'Andriamanitra dia toetra fanetretena manompo ihany koa halleloia regleo zany rehetrarehetra zany toero ny tsy fahamarinana ozy ianao mora koa nge mitenen'izany ianao mitoreny ianao nge mankanisa ary amin'ny ministère zotr'izao za mainka amin'le taratasy fa za miteny aminao fa mahita lalana foana ny tompo rehefa andehananao amin'ny fahamarinana io mahita lalana foana ny tompo fa ataovy ao anatinao fotsiny hoe za andeha amin'ny fahamarinana za andeha magnitsy dia valan'ny tompo fa za miditra raha vao miditra kolokolo sy lainga fotsiny ianao miala ny fanamasina miala ny tompo tsy miaraka aminao tsony izy dia eo amin'izay ianao bloqué eo mandra-piverinao ao amin'le fahamarinana miverena amin'ny fahamarinana raha zanaky ny fanjakana ianao olona ty fahamarinana mandeha amin'ny fahamarinana mandeha amin'ny mahitsy mandeha amin'ny rariny mandeha arak'izay tokony ho voasoratra halleloia fanjakan'Andriamanitra dia mandeha amin'ny fahamarinana be da be ny olona accidenté efa mpizaran'izay fa an'izay efa mitory zay efa mihaino fa be da be ny olona accidenté manina ny accidenté satria le tomobile tapapira tomobile tsisy jiro nefa le tomobile manana visite technique aiza le fay aiza natonga an'izay satria hoany tsy tsaraina le tomobile ty fotsiny le vola dia tomboy ao io dia efa mety avy eo anao mamono olona ary amin'ny tomobilinao ary ianao zay tonga eto androany mandehana amin'ny fahamarinana rehefa ho tsaraina ny tomobilinao eto any amin'ny mpitsara tomobile araka ny tokony ho izy ho tsaraina eo dia aloavy ny vola tokony aloha rehefa tsy voatsara izy tsy lany izy andanamboary ny tomobilinao dia rehefa voavoatra eto ho tsarainao indray fa za miditra mikolokolo sy ny langy mamotika manimba mandrava mazava amintsika ve zay ny fanjakan'Andriamanitra ny fahamarinan'Andriamanitra fanjakana sy ny fahamarinany fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana mandina olo-marina aizany olo-marina aizany olona mandeha mahitsy aizany olona ty fahamarinana fa tsy mavesatra aminao io rehefa ao anatinao Jesosy raha tsy ao anatinao Jesosy dia mavesatra aminao io satria nofonao nitady anao ny fahamarinana dia mavesatra aminao io fa rehefa ao anatinao Jesosy rehefa ao anatinao le fanjakana rehefa ao anatinao le fanamasina vao mitady andaika ianao dia kitian'io fanamasina iny ty ataonao ty vao mitady amborona ianao dia kitian'le fanamasina iny zao ataonao zao miteny io fanamasina ao anaty io miresaka ane io dia rehefa miteny izy vao milaza izy dia ozana tena tsy mety koa zay
verinaikany ianao, avelanao zany. Halleloia. Zay ao anatin'ny resaka épicerie, tsy mivarotra toka tsony rehefa ao amin'i Jesosy. Raha vao ao amin'i Jesosy ianao tonga dia mihidy mibara. Hoy ianao dia inona ny ivelomanay? Ianao nge mamono olona amin'io bara io e. Hoy ianao izy ny te hividy, ianao mamarotra. Rehefa ao amin'i Jesosy tsy sigara zany tsony amidinao eo. Ny sigara rehefa misy soratra hoe mampisy homamiadana, mampihena ny andro iainana, manimba nify, mbola mihidy ihany, dia mbola misy mividy ihany. Fa ianao rehefa ao amin'i Jesosy, endao reny. Raha manao épicerie ianao, ho ianao tony ny tena mampandeha anay, mampandeha anao hoe teo fa tsy mampiditra anao fanjakany lanitra. Raha ao amin'i Jesosy Kristy ianao miova zany no varotra ao androany, zay bara aloha zany dia efa midy. Ozy ianao moramora koa ny teneninao zany anodina azy. Ianao sa tena zatra mampanelo anao lazaiko anao dia zao, ary manarina ary misy bara, fa radio evangelika foana nefa mandeha ao anatin'le bara. Gaga misy ianao fa inona ary zany le tena evangelika mandeha ao? Le bara tsy midy, le bara mandeha foana, le bara eo, le radio evangelika mandeha ao. Dia zao mifandeha, matoa tsy midy io bara io, matoa tsy miovy olona io. Dia le ao amin'le radio evangelika zay tsy fanjakany lanitra ny ambarany, tsy fanjakany lanitra ny ambarany. Fa raha fanjakany lanitra io tonga midy eo io fivarotana io, ary tonga dia potehany daholo le tavoangy sy ny anina rehetrarehetra ao. Fa tsy hoe tony eto fa tsy ampiasaiko tsony, tsy omenao olona, dory le sigara. Dia laloraka midy farany aloha mahatrapatapitra an'ity dia avy eo tsy afoy izy ny zavatra rehetra. Fa rehefa afonao io teanao sitrapon'Andriamanitra ianao, ny tompo mame anao. Lazaiko anao zany, lazaiko anao betsaka nefa ny ainan'izany, na velany ny bara, na velany fivarotana sigara, na velany fivarotana paraky. Fa rehefa navelany zany tsapanisy fiadanana tao anatiny, misy tanan'Andriamanitra momba tao anatiny, misy famomban'Andriamanitra tao anatiny. Tsy alaonao ve zany? Zay mampalainy isaka sabotsy, isaka lahady, feno menena ny dalana eny bara. Olona ety amin'ny sisy-dalana ety mipetrapetraka dia misotrosotro. Fa aiza ny fiangonana? Aiza le fahamarinana? Nefa misy ao anatin'ireny barman ireny dekona, misy amin'ireny barman ireny loolona, misy amin'ireny barman ireny zanaka mpampianatra sekoly lahady. Re olona zay mahatonga an'le tsika tsy mitory fanjakan'olombelona, fanjakan'Andriamanitra any ambaratsika. Regleo ny fiainanao, amboary ny fiainanao. Businessinao varotra whisky, inona atao hoe whisky? Tsy zany le whisky kosa mba ny any Angleterre zao rehefa makatsika ny ary dia mba misotro kely izy mba fanafana azy. Fa famamona ny fiavarany iny, fa potehana ny fiavarany iny. Zany hoe misy asa tonga dia mila misolo mihitsy rehefa tonga ao amin'i Jesosy ianao e. Misy asa tonga dia mijanona mihitsy ty asa ty. Inona zany natao Jesosy? Ny oloko marina dia ho velon'ny finoana. Atoriny Jesosy ianao zay aktivité hafa ataonao eo. Fa aza miditra amin'ny zavatra maloto, aza miainao anaty laika. Isaia 49:22 dia milaza hoe tsy misy fiadanana ho an-dratsy fanahy, tsy misy fiadanana ho an-dratsy fanahy. Mavesatra ao an-damosinao foana io, ianao dia mampisotro toka olona, ianao dia mampifoka sigara olona, ianao dia mampamamy olona. Mavesatra ao aminao ary tompona andraikitra ianao. Tsy ndrin'ny fanahy mafy amiko izay miteny zay, fa mino aho fa misy an'izany ato, misy manao an'izany aktivité zany ato. Fa raha te ho isan'ny fanjakan'ny lanitra ianao, potehan'le vato zay. Iza le vato? Jesosy Kristy. Potehan'le vato zay, dia rafy zay manao asa vaovao ianao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, olo-baovao izy, lasa ny zavatra taloha. Halleloia. Tahaka ny Zakaiosy, najanony Zakaiosy ny fangalana volan'olona. Fa hozy Zakaiosy hoe onerako avy efatreny raha misy nalaiko tamin'ny tsirariny, ary ny atasaky ny fananako omeko ny malahelo. Zany ange ny fibebahany. Ny fanjakan'ny lanitra zany dia tsy fahirana, fa fanomezana ihany koa. Halleloia. Mazava aminao ve zany? Fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana, fahamarinana. Tsy fantatra mbola fahamarinana hafa tokony mbola fantatra. Fa
zay ny sain'ny tompo teneniko fa jereo daholo ny fiainanao, jereo ny taratasinao, jereo ny mombamombanao rehetra, ara-dalàna ve zany rehetra zany. Tozana hoe eto tany e mba misy kely zavatra tsy mety kely. Zao no lazaiko anao, rehefa zanaka ny fahamarinana ianao, epistilin-jaona dia milaza hoe ny zanak'Andriamanitra tsy mahay manota, tsy mahay manota, lasa halanao io mandangalangy io, lasa halanao io mamoriporina io, lasa halanao ny tsy fahamarinana, fa lasa zanaka ny fahamarinana ianao. Halleloja. Faharoa dia ozy hoe fanjakan'Andriamanitra dia fiadanana, fiadanana, fiadanana amin'ny teny frantsay hoe pe, mihavana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fihavanana amin'Andriamanitra. Efa mihavana amin'Andriamanitra ve ianao? Amin'izany tsika ozy izy ao amin'ny Romanina dia manana fihavanana amin'Andriamanitra noho ny ran'i Jesosy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fihavanana, vita fihavanana amin'Andriamanitra ve ianao eto io? Vita fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ve ianao? Fa noho ny ran'i Jesosy nalatsany dia nampihavanana nahako amin'Andriamanitra zay. Noho ny hazo fijaliana dia natonga anao vita fihavanana amin'Andriamanitra zay. Ka efa vita fihavanana aminy ve ianao? Rehefa vita fihavanana aminy ianao dia vita fihavanana amin'ny olona rehetra. Tsy manam-pahavalo tsony ianao. Ny olona mety haka fahavalo anao, fa ianao tsy manana fahavalo afa-tsy ny devoly. Halleloja. Zay koa ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy hoe vao misy olona anankiray za tsy te herika an'iny mihitsy, za tsy mila an'iny mihitsy, za tsy tia an'iny, tsy adinoko angano nataon'iny, tsy mbola maty ny vavoniko misy le nataonao. Zay mahatonga anao marary vavony, satria tsy matimaty ny vavononao le nataony. Azonao ve zany? Dia rehefa miteny ianao tsy matimaty ny vavononao, marary vavony ianao zay. Halleloja. Tena tsy tiako hatrany amin'ny tsy mahimaitiko mihitsy ozy ianao. Dia mararirary eo ankibonao. Ametrao tanana kely aloha, roasy devoly kely aloha. Tsy mila ametra tanana, tsy mila roasina devoly. Fa avy alao ny eloko le olona sitrana ny vavononao. Avy alao zay nanao ratsy taminao, avy alao ny elona sitrana ny tsinainao. Fa zay tsy andany lera aminao hoe miala ny devoly, miala ny devoly, mametra tanana sitrana. Regleo aloha ny fiainanao, avy alao ny eloko ny olona, avy alao zay nanao ratsy taminao, mamela ny elona satria anao koa namela eloka, sitrana ho azy le vavony. Alao rehefa tena demoniaka vao esantsika. Fa raha mbola hoe ny fombafomba fiainanao mahatonga anao marary, regleo fombafomba fiainanao. Fa nametra tanana eo ary zay, nandroka eo ary zay, lenao tsy mamela eloka mihitsy mahatonga anao marary vavony. Dia mamela eloka dia sitrana ny vavony. Amen. Ny fanjakan'Andriamanitra dia fihavanana, mihavana amin'ny olona rehetra. Fa ianao rehefa mandeha amin'ny fahamarinana aloha tsy havana amin'ny olona rehetra. Jesosy efa niteny sao dia heverinao fa hitondra fihavanana, za tsy hitondra fihavanana fa hitondra sabatra. Manomboko zao ao an-trano dia misy olona 5 izary ireo tsy araka intsony. Satria nahoana? Ianao mijoro amin'ny fahamarinana. Ny anankiray tsy manaiky ny fahamarinana. Dia rehefa tsy manaiky ny fahamarinana no mifanohatra, mifandona. Satria n'Andriamanitra dia ohatran'inona? Sabatra maranitra. Maranitra mihoatra noho ny sabatra mihitsy ary. Maranitra. Kazagaga ianao raha vao rasarasa androany. Satria nalefa ny sabatrako. Nalefa ny sabatra dia efa mandrasarasa n'izay rasarasainy eny. Fa tsara Jesosy dia mandrasarasa satria tiany hadio ianao. Tiany hadio ianao. Tiany ho azy ianao. Dia rehefa tiany ho azy ianao dia diovina ianao. Miala aloha ty tsy fitiavany ty, miala aloha ty ilaiko ty, miala aloha ty kolokolo ty, miala aloha ty tsy famelan-keloko ty. Marary nge rehefa maka sabatra zany ianao, raha ohatra ianao maka antsy ikapahanao azo, tsy maintsy kapaina mafy dia marary le azo. Mety mararirary aminao le teny, mety mavesabesatra aminao le teny. Ianao tsy avontsony amin'ny heriny. Efa lazo aloha ianao androany. Le fahamarinana ny tenin'Andriamanitra dia mino zato isan-jato fa miasa, manasitrana, manavao, manadio, mitondra anao amin'ny fahamarinana zay teny zay. Halleloja. Dia azo fiainana ianao. Azo fiainana ianao. Fanjakan'Andriamanitra dia fahamarinana, fihavanana, mihavana amin'ny olona rehetra. Fa mijoro amin'ny fahamarinana. Roasy natao an-tempolo Jesosy, roasy natao an-sinagoga Jesosy, satria Jesosy nitory ny fahamarinana. Ino io sinagoga sy tempolo io? Sinagoga sy tempolo io dia ohatran'le trano be amin'izao misy tilikampo sy ny rehetrarehetra zany. Any amin'ireny toeram-pivavahana zay, ianao zao hijoro, ianao zao hilaza ny fahamarinana, ianao zao hijoro tsara. Dia betsaka amin'izay tsy hofaly aminao amin'ny trano fivavahanao. Anomboka amin'izay, anomboka tsy hofaly aminao paster. Ohatra ny mianan-kendry koa izany sekta taiza indray nampianatra anareo an'izany. Iza indray ny sekta mpaminany sandoka nampianatra anareo tao.
fa ijoro anao amin'ny anaran'i Jesosy, ijoro anao amin'ny anaran'i Jesosy, dia ho halan'ny olona ianao Jesosy noho ny anarako. Tsy zay, fa tsy niteny Jesosy dia ho tianao daholo ny olona rehetra noho ny anarako dia hitehaka anao daholo ny olona rehetra noho ny anarako. Ho halan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Mbola misy fanampiny mbola men'ny fanahy zay tanora eto, misy an'ilay mbola le postera nampihira zao tolo zao reny eo aminao eo. Tsy tiany Jesosy reny fa endao. Ny staranao dia Jesosy. Halleloja. Fa tsy hoe tsy retony zao mipihira malaza dia apetaka eo sariny, asiana tonkiry eto ambany eto. Jesosy ny antsika fa tsy zany. Halleloja. Zay hirahira hitanao hoe mamoafaty ary tsy mame voninahitra an'Andriamanitra mbola tehirizinao ao, ary io zany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha tena te hadio ianao honenan'i Jesosy. Halleloja. Mazava ve zany rehetrarehetra zany? Milo zato isan-jato fa miasa ao anatinao Jesosy. Fanjakan'Andriamanitra dia fihavanana, fiadanana. Fa zao ho halan'ny olona rehetra reo noho ny anarako. Ho halan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako. Zay nge be da be mankahaly noho ny anaran'i Jesosy. Olona fampiaraba-andaminao zao taloha mahita anao an-dalana mirodina ohatr'izao fotsiny. Mandeha ianao efa hitany an-dalana, ianao zany efa mandeha iaraba, fitona fotsiny ohatr'izao, tsy afaka miaraba ianao. Halany ianao no ny fitorianao famarinana, halany ianao no ny fitorianao an Jesosy, fa tsy maninona tsy maninona fa ny lanitra misokatra ao anahy. Mety voaroaka ao amin'ny trano fivavahana, voaroaka ao amin'ny sinagoga, voaroaka ao amin'ny tempoly, fa mifanjaka ny lanitra mitehaka anao hoe halleloja, voaroaka ianao fa ianao amin'ny tranon'Andriamanitra foana, ao amin'ny Jesosy Kristy. Halleloja. Olona va no ilako fitisan'Andriamanitra raha mbola mila sitraka aman'olona dia tsy mpanompon'i Kristy. Halleloja. Ary ny fanjakan'Andriamanitra dia miaina amin'ny fanetretena, miaina amin'ny fanetretena. Zay ny amaranako azy, toizantsika manaraka indray ny toy andretra. Miaina amin'ny fanetretena. Tsy ianao tsony no hita. Ahoana rehefa milatsaka le vato, tena nina le vato? Ny tombo le vato, dia le vato no nakatoerana. Rehefa milatsaka ao aminao Jesosy, tsy ianao tsony no hita. Azonao ve zany? Fa Jesosy ny mihita eny amin'ny toetranao, eny amin'ny fiteninao, eny amin'ny fombafombanao rehetrarehetra, mitoetra ao anatinao Jesosy. Rehefa Jesosy ny manjaka ao anatinao, Jesosy ny ambana vavanao. Tsy te ho hitan'olona intsony ianao. Dia hoy Jaona mpanao batisa hoe izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy miaina. Izy tsy maintsy mitombo, izaho tsy maintsy miaina. Aoko ho aminao zao sainy zao zay tao amin'ny Kristy koa, zay na dia nanana endrika Andriamanitra ary tsy nataony zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nifoana ny tenany tamin'ankany ny endriky ny mpanompo. Dia nanam-pitoviana olona izy. Jesosy ary ilay Andriamanitra nifoanana ny tenany. Izy tsika no tsy hanafoana ny tenantsika. Vao mahay mitory kely tsika dia iny fa zany rôle. Vao misy fahagagana kely dia iny fa zany navita. Vao misy mirakla kely, misy fanasana, iny fa zany navita. Tsy ianao nge io fa Jesosy. Tsy ianao nge io fa Jesosy. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia fanetretena. Tsy hita ianao fa Jesosy no hita. Tsy hita ianao fa Jesosy no hita. Amin'izao fotoana ianao rehefa mijery panneau publicitaire, dia hoe ha ry misy akanjo vaovao ngamba ry amin'ny magasin zao. Hay tsy fampiderana akanjo vaovao siana izy fa pastera sy mivadiny manao publicité hoe tongava aty aminay. Katalogue ny azy tonga dia le tanareo le plaque be ngezabe reny. Jesosy ny mila hita fa tsy ianao. Ohatran'ny stara toy hoe Julien Lepers sy ry iza reny manao fisehoana be. Fa ny pastera sy zanak'Andriamanitra zany tsy hita zany fa miafina. Tsy hita zany fa miafina. Jesosy no hita. Fa amin'izao fotoana dia zay moa le fitentsika malagasy hoe maniry ohatry ny anana. Isaky ny quartier kely anankiray dia misy plaque eo tonga soa atao amin'ny fiangonana amin'ny fahazavana. Dia sarin'izy mivadiny eo pastera, i papa pastera sy maman pastera. Lasa nay ianao mandeha ny akaikikaiky ny lalana kely ary Ananaritra eny rehefa misy plaque tonga soa eto amin'ny fiangonan'ny fahombiazana. Dia efa izy mivady indray eo miaraka amin'ny peratra mangirana be sisa. Lasa nay ianao tonga soa mandeha iray tonga soa eto amin'ny fiangonan'ny tsy misy olana. Olona no ampideraina, trano no ampideraina, dia misehoseho daholo. Dia hitanao eny am-petadrindrina eny mifaninana amin'ilay artista zao tontolo zao le hoe ry amin'ny Colisée masy eny amin'ny Palais des Sports sy sisa.
faninana amin'ireny satria tsy le fanjakan'Andriamanitra no ambara, tsy le Jesosy no ambara. Fanetretena ny fanany ihany zay sy ny mpiara-miasa tato hoe anao le fitoriantsika any amin'ny rabe Arvelo, ahoana sina sariko ve? Dia hoe zay tsy sarisary zany, na ny anarana raha tsy napetaka atao, fa dia napetaka fotsiny hoe ny mpanao fitoriana ao amin'ny ny omana ao amin'ny mateve. Satria matahotra tena so maka ny voninahitra Jesosy. Sarotiny io Jesosy io, tsy tiany mihitsy ianao aka ny voninahiny. Izao no Andriamanitra hoe voninahitra tsy omeko ny hafa. Tsy hoe ianao mahay mitory teny, mavita amin'ny teny, mavory olona, dia iny ianao fa iseho amin'izay dia akasary sy ho alaina azy. Tsia miafina ary ambany ary mihitsy ianao, satria tsy ianao io fa Jesosy. Sitrana ny olona, afaka ny olona, mazava ny olona, mahazo fiainana ny olona, mipepaka ny olona. Tsy ianao io fa Jesosy. Miafina ianao, mifanjakan'Andriamanitra dia fanetretena. Halleloja, halleloja. Zay ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao aloha voalohany indrindra. Ataovy izay havananao amin'ny Jesosy. Vita zay ho avy Jesosy ny amin'irao ny lanitra, iny mbola fanjakana hafa indray iny. Akanao miaraka amin'ny any an-danitra any, fito taona ianao any miaraka amin'ny Jesosy. Ny eto tany efa gera, fa ianao miala amin'ny gera, sy tombony Jesosy ianao miakatra. Efa akaiky io fotoana io fa lazaiko anao zany. Dia vita zay fanjakana mandritra ny fito taona any an-danitra zay, midina indray tsika miaraka amin'ny Jesosy. Miaraka amin'ny Jesosy izy. Arivo taona tsika miaraka amin'ny Jesosy eto. Zay tsy maharototra antsika eto amin'ny hoe zay ianao député, na zay ianao sénateur, na zay ianao premier ministre. Tsy maky amin'izany tsika, satria tsy zany ny fanjakan'ny tompo. Fa rehefa ho avy le millénium, dia ianao ampandrika tana-tanàna, ianao gouverneur any Californie, ianao aseho foky tany any Sydney. Jesosy amin'izay ny anjaka mandritry ny arivo taona ao Jerosalema. Jesosy ianao maka toe tany maro isan-karazany, ianao no mitantana. Efa mandeha amin'ny famarinana ianao amin'izay fotoana, efa mandeha amin'ny fahitsina ianao. Aseho an'ny tompo hoe tsy navita daholo zay rehetrarehetra teo, alao anaovan'i Jesosy azy amin'izay. Ny vahaolana ho an'ny firenena, vahaolana ao Madagasikara, vahaolana ho an'izao tontolo izao, Jesosy Kristy. Dia mandritry ny arivo taontsika ho sambatra misy liona eo akaiky ny zazakely eo, safosafon'ny zazakely fotsiny liona. Zay le hoe fanjakana arivo taona, miovana ny liona ary. Misy lavaka bibilava eo akaiky eo, ny tanany zazakely miditra any amin'ny lavaka bibilava any, milalao fotsiny zareo, satria efa miova le natiora. Zany mbola fanjakan'ny tompo koa, fanjakana arivo taona. Santionana zany. Avy eo mbola isy le fanjakana lanitra vaovao, tany vaovao, Jerosalema vaovao. Zany ke ny arena be miandry antsika. Dia zay tsy fitsapahana eto ve, zay fakapana eto ve, zay fahotana eto ve no ataontsika ho zava-dehibe, dia anaritsika ny lanitra, anarianao ny lanitra. Ny fahalotona sy fizangazangana eto amin'izao tontolo izao dia atakalinao ny lanitra, atakalinao zany zavatra lehibe zany. Ary indrindra dia izao ianao miaraka amin'ny Jesosy. Zao sika ampinoana, fa rehefa tonga ny fotoana eo mihitsy Jesosy, eo mihitsy Jesosy, dia tsika eo daholo, tsika eo daholo. Ahoana Jesosy, mahafinaritra be ke zany. Rehefa hitany Jesosy avy any an-danitra, anao an'le ady lehibe farany. Jesosy ery aloha ary mitaingy soavaly, tsika koa aty arina mitaingy soavaly manaraka an' Jesosy. Halleloja. Zany fanjakan'Andriamanitra mbola isy daholo. Ianao ohatrany manambanimbany tenanao, ianao milaza fa tsinitsinina, zava-dehibe ianao amin'ny Jesosy. Ianao aiza moa ny aizako izay mitaingy soavaly. Miara-midina amin'ny Jesosy. Vakio zany amin'ny Apokalipsy, miara-midina amin'ny Jesosy. Jesosy ny rôle, tsika ao ambadika Jesosy ao daholo manaraka. Zany fanjakana mbola ho avy. Halleloja. Tsisy fahatiantoka ao amin'ny Jesosy. Matiantoka ianao ny amin'ny eto amin'izao tontolo izao, fa mahazo tombony ianao satria manana an' Jesosy ary miaraka amin'ny Jesosy, miaraka amin'ny Jesosy. Halleloja, halleloja. Androany Jesosy miantso anao, tsy avelantsika mandalo fotsiny zany fotoana zany. Fa voalaza teo hoe manomboka amin'inona ny fanjakany lanitra, manomboka amin'ny fibebahana, manomboka ny fibebahana ny fanjakany lanitra. Ho aza ny fibebahana zany, ho anao zany fibebahana zany. Fa toy izay anao soana intsony zany, zay efa milama.
fa mitovy ny afatra na président république na olon-tsotra na iza na mahantra na manan-karena na iza mitovy ny afatra mibebay anareo akaiky ny fahazakany lanitra mibebay anareo akaiky ny fahazakany lanitra zay fotsiny tsika tsy tehijery hoe sitrany ianao manan-kanina ianao manana zao anao mibebay fotsiny ianao ho hitatsika antoy fa mibebay fotsiny aloha atao votafiditra ny fahazakany lanitra atao votafiditra ny fahazakany lanitra dia zao aka fotoantsika 10 minitra 7 minitra ampisaitsainanao ny tompo inona ny mila reglena eo amin'ny fiainanao inona ny mila hitsy eo amin'ny fiainanao inona ny mila amboarina na eo amin'ny fomba fanomponao azy satria nisy ny resaka atao hoe ny fahazakany lanitra dia manompo fahazakany lanitra dia mivavaka mivavaka sy manompo fa araka ilay tenin'Andriamanitra ve omeny tompo fotoantsika androany zao samy mibebaka raha matsiaro anao fa tsy mbola ao amin'ny fahazakany lanitra araka izay teny rehetrarehetra nolazaina teo dia mitsangana ianao any ampitoerana eny fivavaka ao anao ozy ianao hoe tena ohatrany mbola tsy tao amin'ny fahazakany lanitra tokotra ny azy any ary te hiavana amin'Andriamanitra te ho vita fihavanana amin'Andriamanitra marina ako ary te ho amin'ny fahazakany lanitra ako tsy za manao an'izany fa ny fanamasina raha teren'ny fanahy ianao eny ampitoerana eny teren'ny fanahy ianao eny ampitoerana eny tena hipebaka marina afoy ny fahotanao mitsangana eny ampitoerana eny hivavaka tsika